Isaorantsika hatrany ilaina ary no nanomezana antsika andro vaovao indray amin'ity alarobia 9 marsa 2024 ity tafaraka isika menakavy atao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ary ty anterina ny arabo mba mimpirarintso ho antsika rehetra tsy ankanavaka na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana n'izay araba izay midika ho fifamatorana eo amintsika eo amin'ivon'ny miara-manonja ho an'ny fandarana izay manolotra eto ianareo manaraka fifamatorana no dikan'izay. Maromaro ny lafinjavatra ho resana atao anatin'ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity, eo ihany koa ireo mpisehatra maro samihafa fa dia mifaniriana aloha dia ny hoe mba ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika ka tsy sanatria hoe ho fotoana very fotsiny na ihany koa hoe zavatra manidina fotsiny fa mba tena misy raisitsika ao anatin'izany fandarana izany. Maro ny zavatra manjavozavo, maro ny fanontaniana mipetraka ary dia hoezahantsika ny itondrana fanazavana momba n'ireny lafinjavatra rehetra ireny izany. Zay ny hoe la topolasy tongovavy fa efa etokaiko eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara to amin'ny distrikany Amparafaravola, tsy izany fa ny député Rapekitsana Solovohery. Faly miarabanao député amin'izao fikaranao eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada izao. Faly miaraba ny namanarina am'izao fotoana ny fahenina volana marsa taona 2024 zao misaotra anareo nampiatrano ato amin'ny MPS radio sy ny radio Ravavy, miarahaba ny namana teknisiana rehetra izay mikojakoja sy mikirakira ny eo amin'ny lafiny teknika ary ny fampitana ny vaovao rehetrarehetra amin'ity miara-manonja ty. Eto koa dia miarahaba manokana ny namana Niry izay tompon'andraikitra voalohany any amin'ny radio MBS any amin'ny faritra loatra mangoro, fa dia tsapanay fa misy tokoa ny ezaka ataonareo mampiaina sy mampivoatra nyty tambajotra serasera dia ny resaka radio sy télévision MBS sy ny radio Ravavy. Eto dia miarahaba manokana ny vahoaka malagasy sy ny any ampitan-dranomasina izay miondana sy mieno ary mijery anty MBS ity. Ny any amin'ny faritra loatra mangoro dia ny distrikana Amparafaravola zany dia tsy atao ambanin-javatra satria any moa ny distrika ny avian'ny tenanay izay anaovana ny asa mandrara dia ny fanompona ny vahoaka drindradrindra fampiroboroboana ny atoko politika izay misy an'ny tenako zany dia ny atoko Tiko Madagasikara, ka dia miarahaba manokana ary kokoa ho an'ny commune anankitelo izay isorana manokana fa tamin'ny fahavitany zavatra natao tany dia ny commune Mbodirano, commune Morarano Koroma ary ny commune Ranomainty isorana manokana, ary misaotra ihany koa ny amin'ny commune Ravavy dia ny commune Dimy dia ny commune Parafaravola, Mbatomainty, ndrindrandrindra Bomandroso sy ny Ampasikely ary ny Andrebakely Atsimo. Ka dia miarahaba ny amin'ny distrikana Parafaravola, vahoaka anatin'ny distrikana Parafaravola izay miondana ary mieno tia fantatra ny vaovao aty amin'ny eto amin'ny firenena, ka dia misaotra betsaka namanarina ny amin'ny fandraisana eto amin'ity efitrano fampitana ny vaovao ity. Izy ty moa hoe miara-manonja MPS Radio Mada fa araka ny tenenina tany am-piandohana hoe atsika rehetra ty satria Madagasikara atsika mianakavy, atsika malagasy, dia raha mpiaina atsika rehetra ihany no resaneto. Ny anomboantsika azy député Rapekitsana nisetsika nataony ny Tiko Madagasikara tamin'ny faraparan'ny herinandro iny tany an-tanàna tany, ary tena vaovao hita taty dia tena maro ny olona ary tena atao anatin'ny fahavononana tokoa no fahitana n'ireo olona zany tao anatin' izany hoe tsika nataon'ny Tiko Madagasikara zany mba azonao
azavaina kely ve ny momban'izy io mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra ho fantatry ny eto Madagasikara ho fantatry ny avatsika any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any a misy ihany koa ny sary moa zany entina hanazavana an'izay misaotra betsaka namanarina ny atokotiako Madagasikara tokoa de antoko velona ary le atokotiako Madagasikara de manana ny lanjany a raha ohatra ka eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara no jerena ary zany de isorana manokana ny président Marc Ravalomanana izay izy no filohan'io antoko io ary tsy mitsahatra no mampiroborobo an'izany antoko politika izany nisy hetsika tokoa natao tany amin'ny distrikna Parafaravola dia tao amin'ny commune rurale Tapany Atsimo zany de commune rurale Ranomainty sy Ambodirano ary ny Ambahibo. Io hetsika io dia hetsika hafakely noho ny fihetsika fatao satria misy zavatra telo sosona no natao tao de voalohany ny fampiarabalatra ny taona satria mbola fotoana izay faharoa dia nisy koa ny fitsangatsanganana tena fitsangatsanganana afakely mihitsy fitsangatsanganana tany satria nisy ny nofikena amin'ny tampihavanan famonoana omby zay nataon'ny olombavambahoaka ny Madagasikara de ny tenako moa zany ary ny arahana tamin'ny be ny tanàna tao Morarano Prom satria izay mirahalahy no voafidy tao anatin'ny atoko tiako Madagasikara dia nisy ny hetsika lehibe zay natao nanatsonan'ireo vahoaka ao anatin'ny tiako Madagasikara zavatra magaga dia tsy ny tima irery no tonga tao fa tena zena le izy nisy Batsila zako ary nisy lefa any amin'ny RD de liana de avy nanatona ny targetra tsika moa dia targetra ny atoko politika moa dia tsy manilika olona fa maka mandray an'le olona izay tonga nisy ihany ny fivorina de ny redynamisation ihany koa io redynamisation io dia fananganana andreo Fokotim, Komtim ary fametrahana ny folotafo any anivon'ny fokotany izany hoe ny tanjonay dia ijery kaiky ny resaka fanomanana fifidianana amin'ny 2023 ary ny tanjonay dia fametrahana ny olona zay atolotry ny bureau politika tiako Madagasikara ho filoham-pirenena ka dia izay zany ny tena tanjona ampiroboroboana tanteraka ny atoko tiako Madagasikara ary tena hitarina hatrany amin'ny fokotany isan'ny fokotany mihitsy zavatra nagaga tamin'izay fotoana zay dia miady zareo ny ho membre an'izany Komtim zany ary ny olona tonga tao moa dia ny évaluena le izy de anoany amin'ny 4,500 anoany ny olona tonga tao de ny lamina somatsara ary ny zotra atsaka sandam eto dia misaotra manokana ny tompotrano de ny zareo Komtim Morarano Kroma sy ny Ambahibo sy ny Ranomainty ary drindradrindra ny Ambodirano izay angadina nanana sy vinahitana tamin'ny fandraisana amin'ny vahoaka zay niara ny tsangatsangana tamin'izany isorana ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra drindradrindra ny tompon'ny tany izay nitsangatsangana satria tena nahafinaritra mihitsy ny fitaovana rehetrarehetra zay nampiasaina tamin'izany moa de tena ahafapoa ny mpikatroka tim rehetra tamin'izany zavatra zany misy ny redynamisation partielle efa nataonay dia mitety an'ireo commune rehetra reo zany hoe roa amby roapolo commune zany tsy maintsy ho tetezina mandrapatonga ny voalondon'ny volana me zany hoe alohan'ny fivoriana ara-potoana ao amin'ny antenimera-pirenena amin'ny faharoa amin'ny volana me zany vita daholo ny redynamisation ny any amin'ny Komtim rehetra zany hoe tsy maintsy vita zany ny 220 commune misy ihany koa ny hetsika satria le distrikna Parafaravola de amizara telo de Tapany Atsimo tapany ampovoany ary ndrindrandrindra ny tapany avaratra de efa vita ny tapany Atsimo de hiditra amin'ny tapany ampovoany ndray de ny
Ambatomainty a Mbomandroso ary Pasikely sy ny Andriambakely de ny Parafaravola. Io de ny eritreretinay hoe ho atao eo Ambatomainty ny fitsangatsanganana ary hiditra fambolekazo izahay sy isotra an'le vahoaka ary anao ndre dynamisation tanteraka ka de mino fa tsaratsara no le teo zany hoe raha ohatra zany ka 10,400 no olona tao efa 10,000 no olona teo tamin'ny tapany atsimo de amino fa ano any amin'ny 7,000 any ny amin'io fitsangatsanganana sy redynamisation amin'ny tapany ampony ka ny eritreretina zo ilazana sahady iana rehetra ao amin'ny mpikarakarany tokotiko Madagasikara de ny eo amin'ny vice président ny DISTIM fa isy anakana ny commission isika ny amin'ny comité ny fitsangatsanganana isika sy comité ny fananganana an'le DISTIM io de anafarana ary anatsona ny bureau politique mihitsy amin'ny io fotoana io ny antony koa dia ho avy zao ny fanomanana ny faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara zany hoe raha tokony ho izy zany amin'ny 3 juillet tamin'ny 3 juillet 2002 nitsangana ny tokotiko Madagasikara dia zao zany ny zavatra misy tany amin'ny district na Parafaravola io miteny io moa zany de ny raiky team dia zao ny vahoaka nisy ary lina de lina mihitsy zany manao zany ny hira fanevany atokotiko Madagasikara ka dia nahafinaritra ny zavatra nisy namana riny ary mino fa ho tsara lavitra noho ny résultat azontsika tamin'ireny fifidianana rehetra mifanisy ireny ny résultat ho azontsika amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny 2023 ary tena sako no miteny fa tena noho le toetra raha-pirenena io indrindra matsika de tena ho azontsika tanteraka ny fitondrana ary ny tanjona de akatsika tokotiko Madagasikara ny fitondra amin'ny fifidianana rehetra mihitsy ka dia izay tompona andraikitra ny toerana moa namanarina tena miezaka mihitsy amin'ny fampiroboroboana sy ataontsika miaina tsara ity atokotiko Madagasikara ity mba tsy ho latsa-danja reo atoko rehetra efa misy moa moa isika koa tsy zanak'olo tsy ampianarin-domamo fa tena haitsika sy ny voentantsika ny vahoaka amin'ny district na Parafaravola dridradridra any amin'ny faritra loatra eny ary ka ny atokotiko Madagasikara moa zany dia manana maizy azy atoko manaraka discipline atoko misy rafitra mazava tsara ary manaja zany rafitra zany atoko politika zay voasedra ihany koa tsy zanakomby ampianarin-domano araka ny teny député Rabekijana teo fa efa tena hoe tena voasedra ary miaina ao anatiny izany raha-pirenena izany ary matoa hoe atoko politika dia politika ny atao politika tena hoe mampandroso vahoaka ary samy joro amin'ny zavatra marina ary sa mitsikera ihany koa mitondra tsikera amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa tsy hoe nde hipasipasoka fotsiny tiako Madagasikara tsy mipasipasoka zany rehefa misy zavatra tsy mety fa mamaky batsilana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena idirantsika ary député Rabekijana ny resaka fitondrana amin'izao fotoana zao io gouvernement de resabe eto amin'ny firenena maro ny hevitra eny rehetra eny zany eno momba nyty resaka hoe gouvernement ty rovina no terake fa ahoana sensisa fa ny zava-misy aloha de ny hoe efa farapakely indimy no kitihana le gouvernement ny prime ministre mbola eo ihany dia hitatsika reny scandale be de be zavatra misafotofoto tsy andanitsika fotoana eto tsony zany fa io izy io dia iny ianareo député to amin'tiko Madagasikara miteny hoe tena gouvernement ray manontolo mihitsy no mila miala zany fa tsy hoe ministra ray roa telo efatra dimy nde ho kitihana zay zany no hoe nanaovanareo aloha etsona ny député namanareo fanontaniana apetraka aloha teny hoe aiza ho aiza izy iny amin'izao fotoana zao manahoana ny zavatra miseho any ambady ihany satria mbola amin'ny volana May vao mivory ny
député zany ny fivoriana ara-potoana voalohany. Misaotra betsaka namanarina mialohany tena hidirantsika an'izay resaka raharam-pirenena amin'ny ankapobeny zay dia miverina kely vetivety fotsiny fa misy zany resaka tiako Madagasikara vetivety fotsiny aloha de aveo hitariko le izy amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 6 ora maraina de ho avy indray izay distime anao redynamisation amorony comptime sy ny fokotime any amin'ny commune rurale Andilana Avaratra ka ilazana zany ianareo rehetra any amin'ny commune rurale Andilana Avaratra indrindrandrindra ianareo any amin'ny fokotany any ambanivohitra any satria ty radio miara-manonja ty dia mihaino an'ity daholo nareo ary mifampilaza fa izy tatitra ataon'ny député Rabekijana amin'io fotoana sabotsy ho avy zao io amin'ny 6 ora maraina ka dia ny toerana de mbola ilazana any amin'ny MBS local any MBS any Ambatondrazaka any ary ny fanasana de ho avy any aminareo ka ilazana zany nareo redynamisation anjaran'ny commune rurale Andilana Avaratra indray no andehananay am'zany redynamisation izany hiditra amin'ny resaka situation général tsika de ny resaka fanovana ty membre gouvernement ity raha ohatra izay tamin'ny izay député tiako Madagasikara groupe parlementaire tiako Madagasikara nanomana ary nanambara amin'ny fomba mihezinezina amin'ny fomba officialy fa itona namana solombavam-bahoaka rehetra izay mahatsapa fa voafidim-bahoaka izy tsy akanavaka mihitsy na mihitsy na RD na iza na izy fa ho atsika solombavam-bahoaka rehetra izay tsapa atsika solombavam-bahoaka rehetra fa olom-boafidy isika ny ambassadeur ny vahoaka amin'ny antenne miram-pirenena io dia manentana izay groupe parlementaire tiako Madagasikara fa anao motion de censure isika zany hoe motion de censure tiako tenenina tianay tenenina dia ny any tampony aloha ny jerena ny any premier ministre satria efa eo amin'ny 3 taona mahery eo mba tsy ilazana fa tamin'ny fa efa taona zany zao io premier ministre io nitondra mitarika ny membre gouvernement io ny zavatra misy dia na ny UM izay targetra ny fitondram-panjakana de mbola tsy mandeha hatramin'izao ny promesse présidentielle izay ny lokalokana ohatra ny any amin'ny faritra ohatra mangory fotsiny Ambatondrazaka to mitovy amin'ny Paris ny Parafaravola districtako izay ny aviko ny tanora rehetra ozy président mambahoaka de omena tanimbary 10 hectare avy asina 4x4 mandeha any anaty rano asina hélicoptère ao amin'ny district koa omena hélicoptère anakoroa de ndray apetraka Ambohitrarivo de ndray apetraka any Tanambe ka misy hélicoptère any fe zao zay resaka zay de bala hoasy fotsiny zany hoe tiako tenenina zany bala hoasy zany resaka promesse d'ivrogne izany hoe ny fampanantenana pokaty izay nataon'ny filohan'ny république am'izao fotoana zao dia tsy vita izany nefa ny lokalokana izy ny tokony anatanteraka an'izany ny membre ny gouvernement satria ireo no fahefana mpanatanteraka raha nahita zany izay zay matonga misarika ny sainy solombavam-bahoaka rehetra tany amin'ny district ana Parafaravola fotsiny zay fa ny fampanantenana ny filoham-pirenena ny teny tsy maintsy asiana foto-drafitrasa daholo ny district rehetra manerana Madagasikara 20 district betsaka be izahay solombavam-bahoaka reo mitaraina
ohatra kaiky fotsiny a misy solom-bavombahoaka ray any voafidy tany kongo tsy misy na ny ray ary a ny fotodrafitrasa vita tam'izany nefa izy a solom-bavombahoaka IRD a anyka tsy nakasitraka izy hoe an'io resaka téléphérique io izany hoe tiako tongavana am'izay zavatra zay dia tsy niomana zany ity fitondrana ty hitondra nyty Madagasikara ty efa impiry moa io membre ny gouvernement io ny hoe hosolona fa nefany zany zao no anova ny membre ny gouvernement fa hatramin'izay ny prime ministre eo foana prime ministre eo le ministre ato no misy miala misy manoloana an'izay dia rehefa tena nandinika izay solom-bavombahoaka ny toko tiako Madagasikara na hosolona injato sy ny arivo ary io membre ny gouvernement io a tsy hisy fampandrosoana zany eto Madagasikara ny fiaina ny vahoaka me mahatra tady dio i namanarina ho anareo rehetra manaraka an'ity miara-manonja ity 9 volana sisa de tokony ametra-pialana amin'ny filoham-pirenena ranony lalam-panorenana ny jerena tsy hoe tokony fa hoe mametra-pialana lalàna le izy 9 volana sisa inona moa ny zavatra ho vita intsony ao anatin'ny 9 volana zay manomboka volana May io amse amin'ny fividirana amin'io fivoriana ara-potoana voalohany io dia resaka fividianana fotsiny ka ho andinay tiako Madagasikara solom-bavombahoaka ao anatin'ny tiako Madagasikara de mangataka aloha izahay a ny refondation totale any lisym-pifidianana mangataka izahay a ny fijerena kaiky aloha ny lisym-pifidianana satria betsaka n'olona tsy voasoratra any amin'ny fokotany amin'ny lisym-pifidianana io ka antsoavo nataonay aminareo membre CENI aty Foibe any amin'ny district indrindrandrindra ho anareo sy fokotany rehetra jere voakaiky ane ary amafisoa ny fanaovana an'io lisym-pifidianana sy ny lalam-pifidianana misy eto Madagasikara ty mba isy ny fifidianana ekeny rehetra ho fifidianana marina ary indrindrandrindra fifidianana tsy isiny resaka kolikoly na fifidianana ho zay lany eo de tena hoe lany amin'ny fomba ara-dalàna na io any amin'ny filoham-pirenena na amin'ny ben'ny tanàna indrindrandrindra amin'ny solom-bava amin'ny fifidianana ho solom-bava-bahoaka izay ao anatin'ny tiako Madagasikara groupe parlementaire TIM dia mangataka ny concertation nationale refondation totale indrindrandrindra ny fakana ny hevitry ny vahoaka mba isin'ny fifidianana marina sy mirindra verina miresaka fanovana membre ny gouvernement ozy anao hoe nasoloany injato ny arivo tsy na indimy na ineniny mpito na manarino io tsisy zavatra isy fampandrosoana antenaina amin'io tsony a betsaka ny zavatra misy ndresaka ministère ny mine ohatra fotsiny ohatra efa enim-bolana no tsy nisy ministra zany mine zany ao anefa ny tena anjakany resaka kolikoly izany ministre par intérim am'izay premier ministre nge zao no migérer an'ny ministère mine nefa ao ny tena misy problème indrindra ao ary vao may misy problème amin'ny resaka fanondranana volamena sy ny arenakibony tany fanontaniana mantsy hoe naninona tsy nasiana ministra ny teo amin'ny ministère mine fa natao intérim mandritra ny fotoana lavabe tonga de zay no anotaniana misy ohatrany tsy mazava de lasa miteraka fanontaniana be dehibe le izy ministère ny fitsarana io koa anakiraiky io koa misy problème koa efa tokony raha vao niala fotsiny ministra teo a tonga de isy solony ny ministère fa tsy ny hoe avery amin'ny fonction publique indray any no isolo toeranazy amin'ny fotoana maharitra nefa tsika tsy fotoana ny tetezamita nefa tsika tsy fotoana ny tetezamita
ka manoloana an'izay a dia ity fitondrana ty zany efa sans issue tapidalakale ty fitondrana ty ary matoy io ambato bevoko io tsy mety teraka misy zavatra tsy milaminao tena inona mahatonga ny ohatra hoe ny ministra zay filonantoko politika matanjaka de ny MMM inona ny natonga azy niala hoe zay tsy participer zay tsy andray anjara amin'ny fanovanany amin'ny fidirana membre ny gouvernement matoy izy niala fantany misy zavatra tsy mandeha ao ary ny tena zavatra ho isy eo a ianjaanja rery a io filoham-pirenena io ny antony zany filoham-pirenena zany a tena efa tokony voahomana meloha no équipage rehetrarehetra tsy équipage kitanontany fa tena ekipa manana ny fahaizany manana ny traikefany ary indrindrandrindra resaka politika tokony anana traikefa am'izany resaka politika zany zay ngeny na tonga ny président Marc Ravalomanana tsy mandray anjara amin'ny resaka gouvernement io mangataka zareo hisy ny gouvernement de consensus fa ho anay atiky Madagasikara indrindra président Marc Ravalomanana de tsy andray anjara amin'io mihitsy izay tena mivoro maro fa tsy andray anjara amin'io mihitsy fa de lo zakaindry zareo fonany zavatra atao vainafo be io tokony hiditra tsony fa ny zavatra ataotsika zao dia manomana sahady isika tsara fiomanana sika tiako Madagasikara zay tarimy président Marc Ravalomanana manomana amin'ny lafiny rehetrarehetra hoe ahoana ny sy ny fifidianana tsara ary ny tanjona de akana fahefana matoy zay ny resaka politika aka fahefana ny tanjona manompoka amin'ny taona 2024 ka ny voaka malagasy ao anatin'izay dia atao hoe iaran'le tsy filaminana any ambony any zareo any ambony any no tsy milama dia miatra ty amin'ny vahoaka malagasy ka ny tena problème ny namanarina le fasahirana an'le vahoaka mihitsy ny baiko an'le vahoaka tsy akasitraka an'le fitondrany ohatra zao fa manantanina ny fisondrotan'ny vidin'ny soliky any Europa zao any Paris ny vidin'ny soliky zao efa 2 € mahery nentsika ty zany lasa fois 2 zany niany aty amitsika zany raha ohatra ka mitovy an'izay raha tsy misy subvention ataon'ny fanjakana fitondram-panjakana dia vao miakatra koa ny vidin'ny soliky io ary am'izay fotoana zay tsy maintsy hiakatra ny fari-piainany misy fiatraikany any amin'ny fari-piainan'le vahoaka satria hiakatra ny miakatra ny vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana miakatra daholo ka manoloana an'izay dia nefa le teo efa tsy zaka mihitsy efa tsy zaka eritreretiny namanarina tsara fa anja any aminay any ny sombotry Madagasikara ary manana vokatra anisan'ny tsara ny problème any zao ny famokarana teo ngamba eo amin'ny 10% na 20% ny tantsaha ihany no navidy an'izany zezika zany 10% tantsaha fotsiny navidy zay navidy zezika de ahoana ny ambony zany ny ambony dia tsy manana traikefa problème ray mipetraka ny vidin'ny vary any am'izao fotoana zao de memidina nefa ny vidiny any amin'ny tantsaha midina ny vidin'ny vary fa 200 zao ny kilony vary akotra any nefa vo 2 volana 3 volana fotsiny mba tany hoany amin'ny 900 dimanjato ny kilony vary akotra iakatra ny vidin'ny masoko-arenany tantsaha tamin'ny fambolenan'io vary io miakatra avy 2 eny avy 3 eny raha ny tokony ho izy zany tokony hainy fitondram-panjakana tsara ny balanse an'le any tokony subventionnena io resaka vary io satria tsy tokony hamono an'le tantsaha izy zany hoe ny tokony izy mividy ny vary any amin'ny tantsaha tokony any amin'ny 700 valonjato de ny vidin'ny vary akotra etya tokony
eo am'roa arivo anjarany fitondram-panjakana no manao calcul zay indrindrandrindra ny ministera ny varotra sy ny ministera ny fambolena indrindrandrindra ny ao amin'ny ministeran'ny finance izay zany ny tokony ho jery kaikan'io hoe reo ministera reo zany tokony hijery hoe ahoana ny tsy afaty antoko an'le tantsaha ahoana no tsy afaty antoko an'le vahoaka mpihinana ka ny gouvernement ary ty misavoritaka zay ny mahatonga ny hoe ho hitatsika eo moa ny fanovanan'io membre ny gouvernement izavy ny membre ny gouvernement isolo eo indrindrandrindra asavy amin'ny président de république an'olo am PM nefa zay zavatra ahoana fahitanao an'izay tonga de resaka PM mihitsy raha ny tokony izy raha ny tokony izy raha tonga de vakina alina fasahina ny président de république fihinany mampihoatraohatra azy raha fahitanao azy misy zavatra tsy milaminao ka misy zavatra tsy milaminao de ohatrany ato am'le ministra ato am'le ministra fotsiny le atao zigzag eo aty de zay misy manao consultation manao an'izao tokony anana traikefa tanteraka mihitsy ministra zay anana an'io place-n'io zany hoe tokony hoe sady technicien zany izy ny politicien nefa ny zavatra ho isy am'izao fotoana zao itsintsy fifidianana tsy hijery n'zany technicitena ministre zany mihitsy ny filoham-pirenena nefa tokony zany ny jereny satria resaka fifidiana resaka politicien am'zany zany hoe ny mety ho alefan'ny président de république ary le vahoaka anona ahoana manoloana ka zay indrindrany hoe ny tena zavatra ho isy amin'ny vahoaka ato tsy mihinan-kanina mety zavatra ho isy am'ty eto Madagasikara ty ange le vahoaka mihitsy ny trotry fa tsy ny antoko politika no hitarika an'le vahoaka fa le vahoaka mihitsy ny trotra am'le fahasairana any anaty vilany zao ny tokony jeren'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao marary le olona tsy manana fahefana andeha hitsabo tena hianatra ny ankizy tsy manana fahefana ny ray aman-dren'ny mpianatra andeha hampianatra ny ankizy andeha secteur rehetrarehetra tena touché daholo amin'ny resaka noho ny artony ty fitondrana ity zay gny mahatonga resaka tsy fandripahalemana jereo lasa miaina ampitebitebena zao ny olona rehetrarehetra na any ambany votra na ny any ambany aty ambony votra aty am'reny votra am'resaka tsy fandripahalemana kidinapinina manao ny ataony ary tsy vaozao fa efa tena nandritra ny fotoana nandritra ny fotoana tsy hita zay fivoarany hoe ahoana efa nisy ezaka hoe ho ataony aiza eo ny eo ihany ny verina isanandro zao tsy maintsy misy fatolona kidnapin ny fandrobana na andreny votra na ambany votra teo zao le nisy an'le nitondra lisy-pifidianana namana rinany no kitian'le olona satria fantatry le vahoaka tena malemy le fitondrana zay nge le izy mpiasany senivy andeha ho any faritra metrano any lasa hoe lisy-pifidianana andeha orobana zay nge marika hoe tena tokony andinika ny fitondram-panjakany fa tena misy zavatra tsy milamina eto Madagasikara eto eny ary mandehany ny fotoanantsika ndresantsika ny momba ny fitondrana ndresantsika momba ny tiako Madagasikara resaka insécurité fampandrosoana ary resaka développement amin'ny akapobe raha fahitana azy tena ozy ny olona hoe tena ny ary am'lohany ery mihitsy no tsy metiko inona moa no fampandrosoana azo atany nefa le fotoana mandeha any tsy hitako zay azo zavatra horesahana amin'ny resaka fampandrosoana satria iteny ary misy projet atao amin'ny fitondram-panjakana ohatra io lalam-bola io zay iatraika any amin'ny fampandrosoana de tsy maintsy mandalo aty anivony zay asa antenimera-pirenena rotonto zay misy 20 volana eo zany na 7 volana ny andehandehanan'io raha misy ratification misy famatsim-bola ohatra hita amin'ny fitondram-panjakana anaovana fampandrosoana ray
azo ny hita ny fitondram-panjakana iny famatsim-bola iny de tsy maintsy mandalo ratification ao anivonay antenimera rotonta mandeha ao aminay io hodininay mbola dininin'ny bureau permanent aloha io izay vao dininin'ny membre ny commission miaraka amin'ny technicienne rehetra de izay vao mandalo ady hevitra ao amin'ny séance plenaire izay iny vao mandeha makany amin'ny antenimera-olona miverina ndray troisième lecture aty aminay antenimera-pirenena zay vao mandeha makany amin'ny ACC avy eo vao mandeha makany amin'ny présidence ho promulgué ny président izay zavatra zay misy eo amin'ny enim-bolana fito volana eo ny délai-ny fandehanan'iny projet de loi iny am'izay fotoana zay raha ohatra ka zao izy de fa enim-bolana sisa zany tavela zany ve de inona koa ny mbola fampandrosoana hita tsisy fampandrosoana tsona ke zao ny volan'olona izay nanao an'le asa ary tsy azo andreo entrepreneur reo izany mbola dette ho an'ty fitondram-panjakana ty daholo any ka lasa le olona nidiran-drosany amin'ny banky misy ambola gauche à droite le entrepreneur lasa nanan'ny olona trosa zany le fanjakana nanan'ny olona trosa zany le fanjakana inona moa ny zavatra ho isen'izany namana riny vacation andre le miampina fanadina andre mbola tsy nazo reny de mbola tsy nazo efa rotaona telo vacation ny grève koa zao ny eo amin'ny zareo amin'ny santé satria tsy azo koa le tambo-karama kely nge zany eo amin'ny fitoetsy ariary eo angamba de zany de tsy voalohan'ny fitondram-panjakana inona zavatra inona ny fampandrosoana hita am'izany namana riny ka ho anareo efa budget nareo mandany azy hitanareo tsara ty vola ato ty ampiasaina azao de lasa misy mitabataba reo zay tsy nahazo vola izy eo misy loi de finance rectificative andalo aminay amin'ny faharoa volana me manomboka ny fivorianay solom-bava inona zao zavatra mety tranga am'izany zany mbola tsy fantatra zany raha ny tokony ho izy raha ny zavatra nisy tany amin'ny mandany teo aloha ao anatin'io intercession anankiroa io zany tokony ho isy session extraordinaire tokony ho isy ratification projet de loi de ratification pour ratification hoe misy fotodrafitrasa atao ohatra tam'ty de mbola tsy nisy mihitsy zany hoe famatsim-bola hitan'ny fitondram-panjakana hoe anaovana zao izay ngeny ny mampicoinsany ty toedraram-pirenena ty namana riny izao hiatrika fifidianana atsika na ny any amin'ny liste électorale ary au niveau anceni mbola micoince tsy hita zay fandeny teneniko zavatra ray fotsiny ianao ny madama koa be ny tanàna amina toerana anankiray ina amin'ny zavatra mitrangana ny commune misy azy eo tamin'ny fankalazana ny valomarsa teo tena exemple concret ty tena exemple concret ty tamin'ny fankalazana ny valomarsa teo nijery ny lista izy amina fokotany 5 fotsiny 5 taona mihoatra mba omena lambahoany vehivavy 5 taona mihoatra omena lambahoany inona ny zavatra nisy misy vehivavy miisa 7,7 isa voasoratra tanaty lista taloha tamin'ny fifidianana taloha reny am'izao fotoana zao tsisy voasoratra anaty lista inona ary ny zavatra resahana am'izany izay no mahatonga anay tena mijery mihitsy manentana hoe jere voakaiky vahoaka ny anaranareo mba ho voasoratra anaty lista mba tsy ho verizo ianareo izay ny takinay hoe refondation an'io lisy-pifidianana io manao refonte zany amin'io resaka lisy-pifidianana io satria tsisy zavatra mandeha nge io lisy-pifidianana io mitaraina ny eto Antananarivo renivohitra betsaka be ny olona tsy anaty lista mitaraina daholo ny any fokotany ny fokotany reo tena mitaraina aminay mihitsy amin'ny mahasolom-bavavahoaka anay hoe betsaka be ny olona tsy anaty lista ka izay zany ny tokony atao mihitsy hoe manao refonte totale an'io resaka lisy-pifidianana lalàna koa zany
voalazany lalàny zany eny ary maharanantsika azy ary am'tenantsika azy satria efa mandeha fotoanantsika député Rabekijana Soloferitra evoafety tamin'ny alalany tiako Madagasikara to amin'ny distrikany Amparafaravola inona ny entinao amafisina raha manoloana zay ary eo ihany koa ny hoe fampiakarana tranony ataontsika hoe ny finiavany malagasy na inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena fiandresaka natao teo moa dia hoe tsy tokony ho kivy zany inona zavatra am'seo ho antsika vahoaka malagasy tena miaina ao anatin'ny sarotra isika zao indrindrandrindra ny akony iny adiny Ukraine sy Russie iny tsy maintsy misy fiatraikany aty amintsika vahoaka malagasy io ka dia manainga antsika rehetra ny tenanay mba tsy ho kivy indrindrandrindra ijery akaika ny resaka toe-draram-pirenena fa tena mijaly ary ho anareo mpitondra kosa indrindrandrindra ny am'fanomanana ny fananganana ty membre ny gouvernement ty dia miandry anareo zay hoe inona ny zavatra iseo amin'io fananganana membre ny gouvernement io ka dia zay ngamba ny teny ataoko satria mbola isy namana ho avy eo misy olombavombaoka ray koa ho avy eo dia ny député Fetra izay voafidy teto amin'ny dia boriboritany fahadimy ka dia misy ny famelabelara-kevitra sy ny ady hevitra zay ataonareo mirahalahy indrindrandrindra dia anareo mirahalahy koa dia manana ambara ny amin'ny zavatra rehetrarehetra toe-draraha misy fa de isorana ianareo mirahalahy am'zany fijerena akaiky sy ny fanaovana analizy ary indrindrandrindra ny famelabelarana ny traikefanareo am'ty radio miara-manonja aty ka dia manao veloma samby finaritra anareo daholo amin'ny manaraka indray sambita in'Andriamanitra. Ya de isorantsika ny député Rabekijana Soloferitra nandray anjara nitondra famakafakana teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Mito ihany ny fandarantsika araka nambarany teo dia isy ny mpisehatra manaraka rehefa avy eo efa mpitondra famakafakana eto ihany Andriamatoa Alleluia zay no alalan'ny be sy maro azy fa mialohan'izay aloha dia misy ihany koa ny ambarany namana Faniry Razafy Manatany zay mpamakafaka ihany koa izy eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada izany ary dia toy ihany ny fandarantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany namana Faniry Razafy Manatany miarabanao ndao ary de miraba rina sady miraba ny teknisiana miraba ny mpijery sy ny mpiainoantsika marobe am'izao fotoana izao manerina Madagasikara ary ny any Ampitandramasina vao maraina de mafapana ny raharaha rina akoatran'le fiandrasana le hoe hanova gouvernemanta handrava ve sa hitsitika an'ireo mpikambana vitsivitsy ve de ho hitantsika eo nytoeny fa am'izao fotoana hitenenantsika izao moa zany dia mihetsiketsika ny any votovorona am'izao fotoana zao ro mpianatra zany ao amin'ny polytechnique zay mikasa ny voakan'ny campus zay manao izay fihetsiketsehana izay satria de misy ny tsy fahafaliana izy ireo mahakasika ny fahatarany ny vatsim-pianarana sy ny pitsopitsony rehetra zany eo amin'ny karatra hipoketra zany zay ahafahana mandray izany ary dia misy ny vaovao samihafa mahakasika an'izany fihetsiketsehany mpianatra ny votovorona izany ny eo anivon'ny CTC moa zany de voalaza fa ao anatin'ny fitakiny reo mpiasa ny teo anivon'ny CTC dia ho hitantsika eo ny fivoarana satria to efa nisy apahany tam'izay anjara volan'izy ireo zay efa voarainy zany ny fihetsiketsehana samy hafa any ambadika any zay mbola mitaky ho an'ireo vacation sy ny rehetra ihany koa dia efa mandeha izay hoe fanairan'izy ireo ny laklosay ny fanjakana maily matitra eo anatrehan'izay de milaza fa amoaka zany izay mety ho vacation na ny vola zay tokony anjara nireo mpitsara fanadinana zay mitovana amina taona vitsivitsy izany
fa na izany inat zany a dia iresaka tontolony zavatra maro tsika rehefa avy eo miaraka amin'Andriamatoa Motarson alleloia ny resaka fizahatany ny resaka fanjakana amin'ny akabeany ny resaka minina dia ho resahantsika satria mandringa de mandringa ity raha ty fa mialohan'izay rehetra izao daolotsika iraban'Andriamatoa Rakoto Andrina Motarson alleloia zay miaraka amintsika indray androany dia miarahaba anao faniry miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra koa na ny any ampitan-dranomasina na ny manerana ny Madagasikara tratra izao fotoanan'io zao fahasoavan'ny tompony na tonga izany fa tsy akingatsika na fahaizantsika misaotra indrindra tonga eto amin'izao fandarana miara-manonja izao miarahaba ireo mpanao tsy lazaina ao ambadika ao amin'ny seratra teknika amin'ny ty fahita lavitra ity ary dia eto indrindra izay sy faniry ankehitriny a iresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao omaly dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa Andriamatoa Motarson alleloia de raha resaka zony mpanjifa ny resahantsika de midadasika be zany sehatra izany satria rehefa raisina tsirairay ny olombelona dia mpanjifa daholo ny toerana misy azy mpanjifa eo amin'ny setry ny PPN mpanjifa eo amin'ny setry ny fitaterana mpanjifa eny amin'ny setry ny asa rehetrarehetra na amin'ny famokarana zany mpanjifa any amin'ny lafiny ny mahatatsa azy satria dia misy ireo fanampina asa zany sy ireo zava-dehibe zay manainga ny asan'ny tatsa amin'ny alalan'ny zezika amin'ny alalan'ireo vokatra amin'ny alalan'ireo fitaovana samihafa zay ampiasainy zany mpanjifa daholo amin'ny akabeany ary rehefa miresaka mpanjifa dia ny sokajina ndraikitra rehetrarehetra sy ny sokajin'ny olona amin'ny toerana misy azy na amin'ny toerana ambany io na amin'ny toerana ambony dia mpanjifa daholo no fiantsontsika azy zany ka raha miresaka fanjifana izany dia nampidirina manokana taorina n'la hoe tsy maintsy mitady vahaolona ao anatin'ny 3 andro ny fitondram-panjakana tany amin'ny volana aogositra tanoany nambaran'ny filohan'ny repoblika zay sarinady fotsiny ihany iny dia nampidirina manokana mihitsy tao anatin'ny ministeran'ny varotra zany sy ny industrie ny lafin'ny fanjifana na consommation zany raha izay lafin'ny fanjifana zany de niveriny rehetra hoe tena melanja mihitsiny amin'ity resaka fanjifana ity ary hidina lay fampanantenana natao amin'ny filohan'ny repoblika hoe tsy maintsy vaovao anatin'ny 3 andro ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny eto Madagasikara izany rehetrarehetra izany anefa dia nahatonga ny rehetra hanara-maso tsara ity ministera ny industrie sy ny varotra ary ny fanjitsana ity na ny mika izy amin'izao fotoana zao MICC zany kanefa rehefa tena mandinika ny zava-misy tsika Andriamatoa Motarson ary na eny ny ministra mivarotra omaly makasika amin'izay andro irasam-pirenena ho an'ny fanjifana izay na ny zony mpanjifa izay dia milaza izy fa dia voatazona ny vidin'ny vary stable ary ny vidin'ny simenitra dia tsy mihoatra ny 3 alina ariary eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny zay zany ny fanazavany amin'ny akabeany eto Madagasikara nefa dia tsy mitsahatra ny menimenina ny rehetra ary tsy mitsahatra mitabataba ny amin'ny tsy zaka itsony tsy lefitra itsony ary efa tena mandifitra ny fiainan'ny malagasy le resaka fanjifana le resaka vidim-piainana mijanona eo amina fisainana anankiroa nefa ny anevon'ny ministera amin'ny alalan'le ministra dia ny simenitra sy mivariny azy no handrefesany ny vidin'ny vidim-piainana eto Madagasikara ampiarahana eo anatin'izay inko ny menaka zay vokary ny orinasa hita Antomasina tonton Mota inona zava-misy raha iresaka an'izany tsika ry faniry tena lasa ny saina satria maninona moa izy teo efa trany ampendoana mihitsy zany no tsy mirindra araka ny tokony ho izy ny fandehan'le fitenenana raha miteny ny filohan'ny repoblika hoe tokony hovahana ao anatin'ny 3 andro le izy firenena ny resahana fa tsy hoe tokantrano ao anatin'ny firenena ve de tokony voakasika ao anatin'ny 3 andro voahitsy araka ny tokony ho izy ny firafitry ny resaka varotra eto amin'ny firenena inona ny tiako resahana zavatra nataon'ny ministra ngelo tsy piako izy ny varotra sima izy no mivarotra vary fa tsy nikasika mihitsy firafitra izy hoe na lehibe azy na ny plateau ny
mpanondrana vary mpanafatra vary a na lehibe azy na ny plateau ny mpanafatra ciment a lalàna mihitsy mantsy no hitsy am'izany de ny akse amina devise ividianan'le oman de misy lalàna maromaro tokony ho arindra fa ny zavatra nataonyity ministra ty ciment eny ambony sambo izy destination hafa no nalainay zao ny vidinay zany tena opération commerciale zany ministra nge tsy hanao opération commerciale no antony nanaovana azy teo fa ametraka rafitra zay a mitondra ho any amin'ny filaminana sy ny fandehanany fandraharana araka ny tokony ho izy fa itsika mantsy a firenena heverina fa ao anatin'ny hoe libéral zay le izy ka raha vao iresaka an'izay tsika ry faniry de lasa voakitika daholy a zavatra rehetra mahakasika ity fitondrany ity de voatery miverina am'izany tsika de teneniko amin'ny faniry fa raha iresaka an'izany hoe ahoana ny fidina ny vidim-piainana tsy nieritreritra an'izany io ministra io finona ny business a ho ataony zay angamba ny fiheverany hoe maika dia nanafatra soma izy nanafatra vary izy varina farany ary a totra ny be de be de lasa vidim-bary any am'le mpamokatra vary mivelona amin'ny fambolena mihitsy a lasa voakasika zany efe mekanikana zavatra kitoto ohatr' zany ny zavatra mitranga de ho faly ianao hoe mividy fa vidina hena frais sy ny etsetretsetra tsy fakahitana ntsony am'izao ary ny tena mampalahelo a ny tena mampalahelo faniry de zao tonga amin'ny atao hoe fahamoizam-po le vahoaka malagasy very hevitra ny vahoaka malagasy tsy tatsony zay ho atao a fa dia misarankotra iza tonga am'le hoe nohanina raha androany tediavina raha afaka pitso fa tsy mba raha pitsotsony zay le izy ka raha vao iresaka nyty zavatra ty tsika de miverina raha misaina mahitsy hoe honnêteté intellectuelle ny tiako resana zany a miverina any am'le hoe ny firafitry ny fanjakana ve mety atongavana an'izany zatra ataon'ny ministera io fa zao ngery faniry ny firafitry ny fanjakana ty tsy mandeha araky ny tokony ho izy le izy a tsy ao anatin'ny état républicain ity fanjakana malagasy ty fa maninona mipetraka le budget tsy nisy ny teny mihitsy moa le budget fa de nysoratana hoe fonds souverain ary amin'ny voalohany ary mihevitra zany ny filoham-pirenena fa souverain izy zay aloha de ny zavatra hitranga ny efe mekanika an'izay raha ohatra ka misy vola miditra ao amin'ny trésor ny aiza moa zany no mandeha meloha le vola makany am'le ministera isa-tsokajiny sa le vola makany am'le fonds souverain mazava ho azy ny président eo ary za rehefa nieritreritra faniry a lasa azoko ho azy tonga any am'le hoe fananinina izy ny teny am'le hoe hatramin'ny empolo taona zay a tsisy nanao ny zavatra ho ataotsika zay vao azoko le izy tatyarina fa inona ny zavatra tsy azonao andrano azonao rapitso de takatra am'izay le izy inona ary le izy zao le izy ry faniry niakatra teo ny président de nanao vely rano mbola tsy nisy nanao ny zavatra nataoko nandritry ny enimpolo taona tena amin'ny hafanam-po mihitsy ny nanaovany an'izay ary tsy nandainga izy nanao an'izay de inona ny nataony vao tonga teo izy de ho somary nametraka rafitra kely nataony a ny chef de région no izany natao a fa gouverneur anao an'ity asa ay ty zavatra tsisy nanao hatramin'ny enimpolo taona anao terrain synthétique zavatra mariana nefa de zao fandanim-bola be io zavatra io any amin'ny faritra ohatrany hoe any ambalavao tsy mifianaratso a ambodratrimo nasina terrain synthétique dolo ny maromaro e tsisy napidiboly reny nefa fandanim-bola be zay ndray a nataony colisée teny anaty rovo tena ny fifamalina tamin'ny sehatra samy hafa reny natsangany ihany ngany colisée moa nandanina vola amina milliard reny a tsy napiditra nke ny colisée tsy napiditra natao koa ny barea 280 milliards tsy fantatro hoe tsy précis $77 millions de dollars de
zany rehetraretra tsy napidibola barea teo ngamba sy 10 millions ny recette 20 millions FMG fa tsy hoe ariary dia io ndray tonga ny téléphérique zany rehetrarehetra zany le hoe tiany atao tsisy nanao hatramin'ny 80 taona lasa zay fa ny olona miala tsiny fa ny président rehetra teo aloha rehefa nanao zavatra fandanimbola oatra reny vola mampidibola ary mampitombo ny ambainday ny toe-karena malagasy no nampidiriny fa nanao ty président Rajoelina moa zany hoe nanao tena asa hoe tsisy nanao hatramin'ny 80 taona fa je natotony zany nalaina tao amin'ny fonds souverain tsy nisy nidiram-bola hoy ny vondrony européenne atao anatin'ilay fanadihadiana nataon'ny africain intelligence hoe inefficace et inefficient tena voambolana mandreraka zany raha tena mahay an'le voambolana tsara za tsy miteny hoe manompa za tsy miteny hoe maniratsira fa voambolana raha diplomatika faran'ny ambony be entina ilazana fa tsy tena tsy azo tokisana ntsony tena aotra zany le résultat satria inefficace zany tsy mahomby inefficient zany olona miasa nefa tsisy vokatra aucun effet amin'ny zavatra rehetra zay ataony ka tsy ohatran'izany fianambaran'Andriamatomota teo ka izay mihitsy le izy ry faniry de re izay zao mantsy ity fipetraka le hoe fonds souverain ty manana corolera lava be io fa io tonga de mitarika hoe izy amin'ny prioritaire budget ministère isan'isany sa le fonds souverain président ihany no milaza hoe ny fer manana 400 milliards ariary mipetrapetraka any fa natao aiza le 400 milliards ariary zany aiza amin'ny priorité ho any amin'ny aménagement territoire ho any amin'ny travaux publics ve io sa ho any amin'ny fonds souverain ny fer nge tsy maintsy eo foany amin'ny TUPP sy ny etsetretsetra tsy maintsy eo foana fa makaiza le izy de zao voaka ny rapport navoakan'ny Union européenne tsy tena rapport officiel aloha io nalefan'ny Africain intelligence io fa mbola ivoaka le rapport officiel fa efa milaza ny alahelony izy ny am'le hoe position Madagascar amin'ny resaka Ukraine sy Russie iny moa tsy mifankahita tsy resaka nintsika fa tsy mifankahita tsony iny fa zao le effet mécanique an'le fonds souverain tonga hatraty am'le hoe ministère ny consommation industrie commerce consommation tsy nisy fanovandrafitra mihitsy natao mialatsiny miverina kely fotsiny exemple mantsy am'le hoe pragmatisme angamba ny tenana efficace ny efficience fa zao tamin'ny fotoana nitondrany filora valimanana nge manana plateforme mihitsy izy miara miresaka amin'ny fitondram-panjakana mpanafatra vary ary zany tsy ambatondra zakarery fa maro voy nge faniry intelo isa-taona amin'ny mamboly vary fa tsy hoe isaky ny 2 taona zany vao mahavokatra iny loha tsy hain'le floa mihitsy iny izy ko tsy nena amina zany de plateforme na any asa mangoky sy nitsetra zany famokarambary tsy tavelively ka zao tsy ny fanjakana ny mendraikitra n'zany fanafarambary zany fanjakana manome donné manome inona ny donné hoe économique fotsiny izy hoe zao ny everina fa zavatra hitranga amin'ny resaka vary eto Madagasikara rehefa mitopavaratra moa no tena olana de mifanjakana manome an'izay de reto plateforme reto no mihetsika manafatra an'le izy vola moa tam'izany misy gapy ane iny afaran'iny fa mifanjakana nefa tokony manao ny famokarana vary ary izy tsy manana an'izay vision zay hoe ndeha hamokatra vary nefa tsika vocation amina resaka agricole zany tsika matanjaka be am'izay fa ny mamoaka an'le devise ary ny ataony amin'ny alalan'le fanafarana be da be ary zay mapotika n'ilay sandam-bola sy le économie atsika zay mihitsy le zavatra mitranga de ilaza le ministre hoe tena stable amin'ny vary ianao manao importation à outrance ozy ry zalahy tsisy tombontsoa amin'ny firenena malagasy ange zany zay aloha tsy piany de ilaza ianao fa zao tsy mandeha stable ny atsika mividina pétrole averiko indray lasantsy eto amitsika tena le lasantsy mamasimpasika de zay ny mamorana io tsy mandeha vice break iny io lasantsy resitsika io fa tena manimba moteur ary zao reto tomobile rehetra voaka vany Asie reto tsy mahazaka an'io lasantsy io zay mamora maty an'ireny moteurna tomobile reny
fa matonto tomobily le ato amintsika hoe mandeha tsara ny moteurny de zao moteur atao hoe tropicalisé ka raha ilaza ny ministère ny industrie sy ny commerce ankehitriny hoe stable ny vidiny vary stable ny vidiny zao a ny afieranareo no nandeha fa tsy ny firenena malagasy a no nandroso akory a sy ny voatra fa raha izany hoe famokarana vary teto Madagasikara na stable n'le prix efa tena ambony de ambony tokoa a fampandrosoana teto amintsika velona tsara ny tatsah ary de ny oby anareo a ny tany ambany voatra ray manontolo fa ny zavatra mitranga ange am'izao tezitra dolo ny olona rehetrarehetra fa hoe zareo ambony eo ihany ny tena velona fa ny vahoaka rehetrarehetra mitsipozipozy ozy ny fitenenana de zay ny fitrangan'iny zavatra iny ka zao raha tsy miova mihitsy io firafitry ny budget malagasy io a ny fond souverain mipetraka tsy voalohany karaman'le olona nalaina mba hanao hiasa any amin'ny CTC mba mahagaga ange zany faniry nefa manana budget ministèren'ny santé a tsy voaloha le mpandanja tomobily le ry nefa ny fer mbato lampsisisy zany de zany rehetrarehetra zany a zavatra deta station de paix zavatra kely rehetrarehetra zany a voasarotsy le fond souverain daholo ny akabiazana ka zao moa mikoinsa le resaka téléphérique ohatrany tsy de ny intsony fa ny tena mahagaga manao anina mihitsy izy zany manao communication be mihitsy izy ka zao ry faniry le fitenenan'ny olona aloha hoe le téléphérique aloha tsy de mampaninona aloha fa tsy maika io fa tena milaza aminareo a araky ny resaka fanaovana tamin'io tena tsy miady tsy mandeha am'izay lony le téléphérique a fa mitabataba be iny rehefa mandeha eo ambony eo ary any Europe ary misy accident matetika le téléphérique milatsaka le téléphérique le cabine any Europe zany any nefa ny fanamboarana zavatra zany a ny entretien misy misy manara-maso isan'andro ka tsy tenitsika hoe io a mety any le téléphérique fa mba alao tsy zany tsy mety mihitsy le téléphérique fa tena tonga de alao ijanona fa tsy no andanina vola ny aty fandoavana ny bourse ny mpianatra fandoavana ny karamany reto nampanantenaina hoe paramédecine sisa tsy misy kanefa ianao anao téléphérique tsy mirindra ho aly izy vokatra le firafitra le fanjakana mihitsy ny fond souverain voalohany a de ze veriny filoha zany fa ho taterahany fa mbola tsisy nanao hatramin'ny 80 taona lasa zay no iazaka zany raha ohatra mako nge ny teny président Marc Ravalomanana tamin'ilay slogan ngeza be nientiny enga tany amin'ny taona 2022 développement durable rapide et durable de tena efa fatany zay tamin'izany fotoana zany ohatran'izao no hitondrako an'ity fireneny ity fa ity zany a le izy de hoe velorano UM tsisy nanao tao anatin'ny 80 taona zany hoe le goût de luxe zany tiany aseho anatin'le izy zay tsy mitondra ninina ary marina be mihitsy le voambolana hoe inefficient zay netiny teo anivon'ny vondrona européenne le rakatry ny africaine intelligence lay document resaka le mission diplomatique nataon'ny vondrona européenne teto Madagasikara ka ny olona zany raha miteny hoe rapide et durable de ny dikan'izay zany asaina tsara zany hoe misy dikan'le rapide amina décision amina équipe amina travaux sy ny zavatra rehetrarehetra raisina fanaraka am'izay le durable mazava ho avy zany ny endriky ny décision raisina manaraka niny asa rehetrarehetra iny sy ny impact an'izay tonga ny anivon'le vahoaka de zavatra maritra vo tamin'ny ray volana député fetra ny avy any Mananjary niaraka amin'ny président Marc Ravalomanana tany nandefa sary tetsika ity ny sary ny lalana natao tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana mbola impeccable le lalana anisany eo anatin'ilay durable zany mbola tsaroany olona le hoe nisy an'le taux de croissance 7 positif zay anisany nampivelatra lay tontolo rehetrarehetra amin'ny fandrarana teto Madagasikara anisany nampiaina ny tatsa ary anisany nampiainga an'lay vokatry ny any ambany vohatra mihitsiny
ary tsarony rehetra le fifanana vokabary tsarony rehetra lay fametrahana ho zava-dehibe ny famokarana any ambanivohitra sy le hoe famoronana asa fa potika rehefa tonga 9:00 nisy zavatra naharitra zany tafapetraka tamin'izay fotoan'izay avaliko eo iny ny vaovao lehibe zany am'izao fotoan'izao dia raha ohatra ka afaka alefan'ny namana technicianna lizy a zay navoaka ny dépêche informative ataratra io moa zany a de anisan'ny page officielle ny fitondram-panjakana de hoe présentation nouveau gouvernement izy a se fera cet après-midi à Yavlo zany hoe ny fanolorana ny mpikambana vaovao ny gouvernement de ho taterahana androany folakandro eny Yavlo ity kolo zany a ny fanoratra zavatra ohatr' zao a mila saintsika eny nouveau gouvernement le nouveau gouvernement zany de hoe gouvernement vaovao rehefa miresaka gouvernement manko tsika de tsy ministre irery ihany fa premier ministre ka ity ve zany le premier ministre sy le ministre no ho présenté n'androany eny Yavlo satria raha nitaratasy tamin'le fampitambavao tamin'ny herin'ny sabotsy andriamatoa non herin'ny larbi andriamatoa Motarson de hoe misy ireo ministre vitsivitsy zay nambara tam'izay a de nisolo ny ministre vitsivitsy iny mbola voatazona ve zay teny zay fa raha ny tokony io zany de resaka hoe remaniement am'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement izany de eto zany tsika zany miandro hoe nouveau gouvernement zay miaraka amin'le tsisy PM ve sa ve zany nanao coup de tête le filoham-pirenena niarika an'le situation satria tena adevitra mifantoka any amin'ty PM ty mihitsiny na de eo ary izy a satria zay koa tsy fahaizan'le filoham-pirenena manao politika sy ny ekipa manodidina azy zany filoha zany tsy maintsy manana fusible foana zany ary raha miresaka exécutif ianao pouvoir exécutif ianao ary zay ngena diso an'le filoham-pirenena ny teny isa-tapa-bolana izy na isan-kerinandro manoloana an'le covid-19 tamin'ny 2020 de izy foana no miteny de zay le nahatonga ny olona efa masina sa tsy masina nytanindrazany alefa soalava be zany blabla zany anorona société panohanitsika anao gaskaritsika société mpanamboatra fanafoditsika anao vary ohatran'izao tsika fa tsy anao anondrana artemisia tsika fa tsy anao vary anao an'izao tsika zany ny blabla natao nandritran'izany fotoana rehetrarehetra zany de leo ny olona mifarany satria le fihepetran'le fahasalamana no tadiavin'ny olona hoe anokatra sistany nao sa anakatona sistany de izy moa zany nanao azy teo foana isan-kerinandro na isa-tapa-bolana fa tsy mba nampiteny an'le premier ministre izy ndao fa le premier ministre mba mandray ndraiky mivoaka am'izay ny rapportny cour des comptes voapaingitra atao présidence zay ny tariana zarazara raha mahita aloha am'le fandraisana ndraiky le PM nefa le PM chef de l'administration voalaza ny texte ao anatin'ny lalam-pandrenana maro be ny andraikitry ny PM ao anatina fahafahana mamoaka ny volam-panjakana misy dikan'izany ny texte no miresaka am'izany de tratra am'izay le filohan'ny republika ao anatin'le adevitra satria tsy naina metraka an'le fusible izy mba nisy olona aloha teo aloha zay vo izy ny tratra any am' raha resaka jeu d'échec tompoko misy an'izany rehefa tsy mahay échec ianao de aza mitondra fanjakana misy ny pion be da be teo aloha atony reine na atony roi dame zany teneko reine zany atony roi atony fo atony toro atony chevalier de misy asa be da be zany ohatran'izay manao an'lay topo an'lay raha-raha-mpanjakana de mbola misy zavatra be da be eo aloha eo zay vao tonga any aminao de eto zany de sahirana miara manao consultation ve le PM sy my PRM fantanina petraka zay monsieur Mota fa faharoa koa de zao hitantsika ny avoakan'ny androany fa mbola hitazona an'le mahabe adevitra ve le fitondram-panjakana ary eno am'le zavatra nyresahantsika teo ohatra resaka fantsifana raha ohatra manko ka reconduit mbola mitazona am'ireny olona tsy nahavita asa ireny de veritsika zany miconfirme an'ilay tsy fahaiza mitatana tsy fahaiza mitondra resahan'ny volony européenne resahan'ny banque mondiale resahan'ny FMI satria ny feo amin'ny volony européenne io ane misy feo miaraka avy any amin'ny FMI sy ny banque mondiale reo e satria ireo miaino itya firenena no mitambatra ato anatin'le volony européenne fa ity banque mondiale sy FMI ity de ratsana lehibe fa iza no miaino anatin'ity ny frantsay de zay rehetrarehetra resahantsika zay langazy avoakan'ireo misy langazy embonana fa tsy mandendeha ho azy tonton Mota zany mihitsy le zavatra mitrangange rehefa le anao fanovana ohatra zao ry faniry de zao hoe petraka aloha hoe inona ny tena tiana tongavana afaka heritaona sy tapany tenen'ny député
teo hoe heritaona tsy tapany ange sisa de tapitra ny mandany nga président ary tokony mametra-pialana izy de tokony mazava tsara hoe inona ny zavatra tia ny atongavana fa ity rehefa hanova mpikambana amin'ny gouvernement tia tsy atao fatany hoe 5 na 9 no soloko fa zay fisainana hoe inona ny tiana atongavana za de mihevitra hoe ny everina fa tokony ho atao ny filoha raha hanova izy de zao hoe mitady fomba azahoana manavitra fitantanany hatramin'izay mba tena hitady olona hoe mahavita fa ny zavatra mahagaga ange ao anatin'le communication serasera nalefa ny fitondram-panjakana teo alohaloha teo de hoe mitady olona le ho atao ministra zany afaka manoratra tetikasa ho an'ny département tsirairay de gaga tsy hoe gaga fa toy an'le anina fotsiny zany hoe navoaka ny FMI hoe miandry ny PEM izay plan d'émergence Madagasikara de afaka ray volana de novaina hoe plan industriel multisectoriel indray le izy zany hoe ny tena marina zany tsy manana an'io plan tetikasa hoentina mampandroso ny firenena io zany ve zany le fitondrana fa etehitra am'reto ataon'le ministra hotendrena tsirairay de ohatrany mahagaga ihany zany fa ny zavatra tena mitranga eto moa miresaka hoe ahoana le prime ministre ny prime ministre aloha ny fahafantarako azy ange tena miala tsiny am teny an'izany tsy de le olona exceptionnel izy na izy tany am BIT ary fa de zany hoe tonga teo izy de neverina izy fa am'ty kosa izy zany rehefa eo vao tena amely fa ny tena hitako problème izy mantsy miala tsiny fa ohatrany manamikisaka kely am'izay ry Faniry izy no manao intérim an'le secteur minier ny tena ny zavatra nitranga tamin'ity secteur minier ty hatrany am 2009 2010 2012 mantsy zany fisainana zany aloha tsy fisainana hoe noentin'ny président na netin'ity prime ministre ty fa tena le tena olona ny everina fa tena isaina momba n'ity secteur minier ty de tonga atao le fitenenana hoe atao partage de production tany am 2012 zany nanomboka inona natonga an'izay ny eo minisy rehefa manao an'le pétrole recherche pétrolière ry Faniry de ny contrat any am'ireo société pétrolière partage de production ary ny olona tao anatin'ireo ekipa niaraka tamin'ny président ankehitrinyireo sy na amin'ny président teo aloha ary de saika ireo olona ireo tena ny konkokonina an'io hevitra io de no everina tam'izany fa de hoe manao partage de production tsika za manokana ary Faniry de ny teny hoe tsy mety ange zany maka zay droit ny malagasy fotsiny malagasy mandozy etra tokony ho alohan'ny compagnie minina fa tsy my pétrole ny resahako dia zay le izy apekaro ohatra ny redevance raha izay ny everinareo mety fa raha hoe ho partagena production de 20% ny fanjakana malagasy de ny 80% tsy mety ho azy zany zay le esprit potratra am'izao de toizako io esprit io zany ao anatin'ny fievitry ny contrat amin'ny Croma io Croma manana périmètre minier manana izy volamena be tsika atanimbary Moro Faniry atanimbary inge mahatanànana tanimbary anatanimbary le périmètre Croma fa tsy hoe be tsika rery fa tena mamokatra be manana 8 grammes par mètre cube zany toerana zany de inona ny zavatra mitranga am'le convention am Croma misy partage de production de rehefa mahazo ny anjarany zany ny firenena malagasy de partagena fa izy le tompony zay nge le zay mihitsy ny lalàna ka zay ho le contrat zay indrindra de hoe any fanjakana io ka iza le fanjakana azo Faniry zay de mato misy mivoaka ohatry reny ny mivoaka nge eto tsy hoe nisy nitondra raha mitondra 200 grammes azoko soratanao anaty passeport zany Faniry ara-dalàna zany vidiko fa tsy hoe an'ny fanjakana
fa ty zavatra mivoaka mandeha roplaniny ty ange dizaine de kilo tsy hoe anina fa tena be debe ary de tena mandeha efa voatraité efa natao fusion io zay no mandeha de fa maninona ara le deuxième cromant tsy voakitika tram'izao maninona ny PM tsy voakitika izy ny teo tamin'ny septembre ary le olona fitenenana arangery faniry tamin'le après septembre reny de nisy raiky amby folo ange voaky tsy haiko le tao de zay le ary le ministre miteny hoe ministre fitsarana io hoe mbola misy tentative na amina taonina mihitsy dikan'izay zany misy zavatra mandeha miodina any ambadika na tsy fatatsika ra fa zany rehetrarehetra zany mila anaovana fanadiadiana lalina zany ka ny tiana horesahana hoe zao zany ianao anaova gouvernementa efa mazava ve satria ianao manana fienitra hoe mba ho metimety ianao tonga ny taona 3 dia miezaka ianao anao zavatra tsara reto ekipe reto zany de raha ohatra hoe ekipana football dery Messi sy ry Neymar sy ry Pelé sy ry Ronaldo ohatra zay ny ekipa ho atsanganao anao mazy zay zany le zavatra mitranga zao nefa ny zavatra mba henoko tiry faniry de to olona efa nametra pelana no henoko hoe ho averiny eo ndray de ozy hoe tsy sérieux kosa zany tsy mariny zany ampisehatra mininy zany hoe tsy mariny zany fa olona mitarika casserole ve no averinao ao tsy normal zany fa hitondra antsika ho akaiza zany ty zavatra ty sa hoe raha nanany olona vola le olona de ao izy mangady vetivety de voaverina le vola tsy fantatro fa de zay fa engane mba tsy ho zay le zavatra mitranga fa ny fanovana gouvernementa de zao anao an'izay moa ny filoam-pirenena fa ny zavatra tena mba tiako tenenina ry faniry de misy teny ohatra velona amena ny reto olona rehetraretra de zao hoe ny ohatra amy Zakaiosy Zakaiosy mpamory rehetra any anaty filazantsara zany Zakaiosy mpamory rehetra ange nanao ny tsy mariny naka vola aman'olona nanery olona fa rehefa niova fo Zakaiosy do Zakaiosy hoe ho avotako avy efatreny ny zavatra nalaiko de zao misy le ministra nanao hoe za tsy hiditra ao tsony ny zavatra natao nefa hafahafa raha tsy teny fotsiny hafa tsy mampikony ange efa faleko za ange mandeha tomobile mandeha mampikony ny olona mpamboly coton efa tamin'ny andro sauté masy ny aniny reny mpamboly coton ny olona any de reo mpamboly coton reo cotona no mpividy an'le coton de zao to lasa ny cotona tapoka le tany de le olona makaiza ka zany tsy vitany cotona zany raha tsy misy mananina ministeran'ny aménagement mananina an'zany de manao zavatra tsy mety ianao de mba manao ohatra ny Zakaiosy voty avo efatreny ny zavatra tsy mety nataonao na fandoavana karaha mampiasa ny travaux entreprise reny na ny ery amin'ny fandanjana tomobile avoty avo efatreny re fa zao nareo rehetra nareo za zao raha miteny mantsy faniry hoe fanovana gouvernementa zay tsy mahavoa zany fanontaniako angery faniry tsy hoe izany tsy mahavoa izany nahavoa zay de avelako ny olona tsirairay mieritreritra an'izay fa dia za tena mihevitra hoe tsy ao tsara zany eny andalotsika maky ny soratsoratra zay tonga ato amin'ny boatitsika zany tontomota zany satria efa maraparantsika rehefa aveo de ho vakitsika minitra vitsy Erika Ralibenja efa manomboka mamaky iny de vototra indray le izy namana technicien ny avy any Eric Ralibenja ty bonjour avy aty Bretagne France de miaraba ny Eric Ralibenja zany manaraka ny vandarana zany avy aiza indray ny manaraka de ny voanta Ranjato Arvely koko de koko ianao ranabavy ny voanta Ranjato Arvely miarabanao inko zay eto amin'ny fandarana avy amin'ny Facebook daholo zany ny mbola vakitsika zany aloha eny ary
itahina ny arnia dia miaraba antsika rehetra miarabanao ihany ko mpanaraka tsy tapaka ny fandarantsika izy de misaotra betsaka iserzeo manaserao dia miaraba antsika rehetra mpanaraka miara-manonjona indray miaraba tompoko mbola fiaravalana daholo zany no voaraintsika aloha zany am'izao Jean-Jacques ra Samuel tsara maraino miaraba antsika rehetra tompoko de miaraba monsieur Jean-Jacques fangaro kely am sary votovolony iny raha soa natenaina Eliana kokoa miara-manonja kopakopatanana ho an'ireo teknisiana mirary soa azy ireo hatrany zay zany fa voarainy teknisiana tsara zay kopakopatanana zay tovrazaka tsy misy zavatra zay tsy miakabidy eto indrindra fa ny jirama mba resao io ry faniry tana tsy zaka itsony tena tsy zaka itsony zay ngamba nytenitenena fa tsy hoe tana horesantsika mihitsy io jirama io rehefa aveo zany satria misy resaka nataon'ny syndicat ato de horesantsika intsora sitraky ny aina miaraba ny mpanolotra ny MM eto amin'ny MBS Radio Mada sy mpanaraka rehetra de mirary soa be da be ihany koa de mirary soa ny entsoa anisan'ny mpaka sitraka mpanaraka atsika zany de mahafinaritra mihitsy anisan'ny tanora misehatra anatin'ny tontolo politika i Jean-Jacques ra Samuel miverina izy tao araky ny tenin'ny vizongo manao hoe incluse chasse l'autre zay mihitsy le izy de misaotra betsaka amin'ny fandraisana anjara ataon'ny Jean-Jacques ra Samuel avy tao amin'ny FP zany tsy ta le soratra fa de izy miaraba faniry le fitondrana mihitsy no mila misolo malaky fa tsy le gouvernement ka izany indrindra ny zao ady hevitra zao hoe inona mono andrasantsika am'le gouvernement Catherine Denouveau angamba ty raha vao mampiasa an'ity PDP ty fa ohatrany tsy hitako le soratra fa vakina ihany aloha zany le commentaire miaraba sady makasitraka nareo MMBS misaotra fa de mahaliana trany fa makafakana ataonareo ato tena hahafantarana vaovao maro makahery hatrany de misaotra betsaka tompoko tsy hita le mpandefa zalahy tsy hita zao hita hoe iza zao hito tena takona lizy vahoaka zao efa tapidalaka le am'izao efa tsy hita itsony zay atao fa de courage hatrany voaka malagasy de am'izao tena manaiky tambazana t-shirt sy lambahoany tsony de aza manaiky tambazana t-shirt sy lambahoany tsony fa nisafidinao manokana no ampiaro mila hitsitsika kely le solitra ndraindray fa lasa trompe kely mamaky an'le izy tsy fantatra ty fa de PDP sarina vorona be ty zany sy papa be ho andro TGV ireny lalana vitan'ity CSVM reny fa le TGV mihitsy no tsy vonona tovrazaka angamba io raha tsy diso tsy hita hoa le anaran'le anina le mpanoratra le nandefa azy de sahirina kely tsika miaraba ny amema rehetra ny velo rano tompoko efa nivadika veloko ba isan'andro vaky zao ohatra ny velo boiron misy fantsika ny dahalo velo basy tsy misy farany sinsisy zay ny ohatra omen'ny olona zany am'le velo rano tena le izy lasa miteniteny foana eo vao hitako am'izay ilkofa Rochelo miaraba ny MM rehetra ny velo rano tompoko le teo ihany no miverina efa nivadika veloko bay isan'andro vaky zao ohatra ny velo boiron misy fantsika ny dahalo velo basy tsy misy farany sinsisy zay vao hita le mpandefa zay eny ara de miverina am'izay tsika amaraparina ny ady efitsika de mato motarson resaka fantsifantsika de resaka ny tontolon'ny gouvernement tsika fa te azo kely ny fomba fijerinao alohan'ny amaraparana atsika azy memena am'izao fotoana zao raha sary memena am'izao fotoana zao ny syndicat ny troisy eto Madagasikara ny am'ty fiboana 27 ora sy hoe tsy malalako any rehetra ny sidina eto Madagasikara menomenina ihany koa reo mpitondra mpizahatany na gidy anisalo ihany ny amin'ny tsy fahafahana miasa tena rotaona tena tapaka karama misy tsisy ninina azo andraisina zay ngamba namaraparana atsika azy efa ny teny secteur minier tsika teo de resaka ny tourisme indray tsika satria tena voadona mafy io zany zao ny grevy nataondrareo tany isalo tany de miantso vonjy après le président olo zany atsona vonjy foana fa tsy manana vaolana ao ambadika zao rehetrarehetra zao de mijaly raha nyresandrareo kere facture anjiry écolage rotaona tsy niasa tena grave ty raha ty foany no fiboana 27 zava-misy anisalo io de ny salo zany fatatsika tsara zany amina resaka lanja ny fizahantany eto Madagasikara andriamato motarson ity le resaka momba ny tourisme ty le fanokafana ny frontière ny sidina zao ny zavatra mahagaga le fomba n'le gouvernement mihitsy tena milaza mifaniry fa tokony mianatra any président Ravalomanana ro retolo reto amin'ny leadership fa ny abdi amin'ny leadership mahazo donné le ministre de mila miresaka ampandraraha izy manazava hoe zao ny zava-misy de zao ny mesure
everina ho raisin'ny ministera mba anaovana mitigation an'le hoe ampianana fiparitahan'le valana retina zay le izy tokony mazava mihitsy zany fa tsy hoe kobokobon'izy ministra rery fa nga ianao tsy manam-pahaizana an'izany izy hoe izy rery tsy diso mihitsy ka eo am'le fomba fitantanana mihitsy diso mila am'resa mpandrarany setra ao amy tourisme tiangery be debe malany dego parapatonga any Fort Dauphin paritaka aty Morondava miakatra any Maintirano amy sud-est ka zao tsy apetraka ao ny donné anananao tsy fantatro aloha izy na manana na tsy manana fa hoe mba ministra fotsiny izy de mistilitily eo fa tena tsy fantatro mihitsy raha mifomba fitantanany hatram'izay tsy nanany tsy vevery koa tsy de ao tsara izy fa tokony anana an'izay izy de tokony miditra manao intervention sahala am'ireny conférence de presse nataon'ireny momba n'le ministra anankiray dia manazava hoe zao ny fipetraky ny raharaha zao no heverin'ny ministera fa entina hiarovana am'izany ary de ampandroso an'ity sehatra ity tonga de mazava ny resaka manao remarque ny opérateur raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreriny zay ingeny tokony ho atao foana fa tsy hoe zany fatratra de tonga de tsy mandeha am'jelony io tourisme nefa anisan'ny tena sehatra lehibe tondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny hitako hoe tsy haiko any amy 40% PIB goavana be zany tena enjana be ka raha vao tsy zay raha vao tsy mety tsara le leadership ataonao tsy ho tonga am'izany io teneniko manaraka ry faniry maheno hoe le DGNBN GRC to isan'ny ministra de manontany faniry ve mba efa naheno ny rapportn'le hoe famatsina nentina ho an'ireo voan'ny cyclone le nalefa tany amy BNGRC nisy responsable en communication an'io direction io laza hoe hafahafa le nyteneniny hoe tsy ao tsara fa totra mbola tsy naheno hoe voatitra tariny zao taona fa hoe tsy nisy ny lalana de tsy fantatro ka tsy fantatro hoe olona tsy mahay manao tatitra ara-potoana zany inge ao anatin'le mampahatoky ny vahoaka malagasy nomena zavatra ianao sakafo anao sy fitaovana hoentina hoe anavotana nyreto olona traboina de mba mila tonga ara-potoana ianao fa tsy hoe amy desambra ianao vo anatitra an'izany mampahatoky ny vahoaka zany ary reto olona reto le fampatokisana ny vahoaka mihitsy tsy ananany ka zany mahatonga ny Union Européenne manao hoe sady tsy efikasy izy tsy niteny hoe tsy aninina aloha afahafa le vombolana fa vombolana masika hatram'izay manko amy lafiny ara-diplomatika zany amboamboarina le fomba fiteny fa ity tena fomba fiteny tena tsy fampisehoarina misy ty ary le communiqué enjana be ka de zay ry faniry ny zavatra azo olazaina sy noentina tam'tian'io ty fa de mametraka veloma ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS dia hotahin'ny tompontsika rehetra fa fanoana sy amelona fanantenanany amin'ny fiadanany eny ary misy fantaniana zay napetraky ny mpanaraka atsika ihany aty fa ho antaniko anao manaraka izy ty makasika indrindra ny conteneur na berila sy sisa lasa fa akatsika fotoana ny resahana kely am'izay andry matombo tarsan zay amin'ny akabeany ny fivahinianana niaraka tamin'ny tonton mota zany makasika indrindra reo ady hevitra zay netiny nresahana tamitsika teo reo zany fa everina fa iresaka hadevitra hafa indray zany tsika satria efa miomakomana ao ambadika ao ny efa miomakomana ao ambadika ao ny député fetra raha lamizafimbololona de tonga indray aloha rina avy nandendeha zay le maharina ny rina mpanao gazeta mandendeha de avy nandendeha rina izy mandendeha io mandendeha tsy mandeha lavitra fa eo ihany fa betsaka ny zavatra hita fa de memo zay satria voatako ny tontomota ny caméra teo eny ary ndao ara fa de efa vonobonina hiaraka amintsika eto rina rabe mananjara mandamina kely an'le drafidrafitra teknika kely teo ny namana technicien de ometsika any rina am'izay eny ary rina eny ary mitoy ihany ny miara-manonja MBS radio Mata zany izay arahanao amin'izao fotoana zao
tsy adinoana ny miarabanareo any ampitan'ny ranomasinany anisan'ny izany ny teratany malagasy any Londres satria misy teratany malagasy tompoko any Londres any zay manaraka ny miaramanonja ary tsy miaramanonja be sy radio mata ihany fa ny fiainam-pirenena amin'ny Tsipria mihitsy eto Madagasikara dia arabaina manokana ianareo any ny eto tandrasana moa dia tsy adinoana fa dia miondana ny ity miaramanonja ity matonareo zany manaraka akaika dia lina am'ilay raharaha-pirenena ahoany ty resaka baril ny soltany ity raha vao niodina kely teo izahay anjery hoe ohatriny izy io dia eo ambola eo amin'ny $100 eo ihany eo amin'ny $100 eo ihany ny ray baril zany amin'ny lasantsy tsy voadio isika malagasy moa dia manafatra lasantsy voadio zany tonga dia fidina amin'izy le voadio iny fa ny resaka qualité sy ny namany zany mbola zavatra hafa zany fa dia izay aloha no zava-misy ka io zany fa nyteniny tahirim-bola iraisam-pirenena tato anatin'ny 420 ora zay vao no jerevanay teo ny teniny tahirim-bola iraisam-pirenena hoe ity korotana manahirana any Ukraine ity dia atao hoe misy fiatraika amin'ny mihitsy mba tsy tenenana hoe manova ny daonina isan-karazany eo amin'ny resaka toekarena maneran-tany raha vao miresaka anao tahirim-bola iraisam-pirenena dia resaka vola izay vola dia zay resaka vola maneran-tany zay dia mikorotana amin'izao fotoana zao ary tsy vitany hoe mikorotana fa tena hoe misy io zany ny tsy maintsy fiovana amin'ny tokotamy be zay ny lazantsika azy ny tokotamy be ny fampiasam-bola maneran-tany satria aoka tsy adinoantsika fa raha vao misy sehatra kely nde atao hoe kely na lehibe atao hoe sationany zany ao anatin'izay tokotany be ny fampiasam-bola maneran-tany zay no voakitikitika na mikorotana dia misy fiatraikany maneran-tany io na tiatsika na tsy tiatsika ny resaka pétrole ny resaka dollara ny resaka bourse ny resaka euro ny resaka fivezivezena nabakambaka sy an-dranomasina dia tafiditra ao daholo zay rehetray ho an'ny mpaitoekarena dia mahay tsara an'izany ho an'ny mpianatra momba ny ekônomia amin'ny fampianarana ambony dia mianatra an'izany dika an'izany dia hoe tsy misy zavatra mandeha ho azy io ary io nefany dia mifamatotra matetika amin'ny resaka diplomasia maneran-tany dia eo zany no tena mahasahirana amin'ny Madagasikara satria nahoana ny atao anatiny tsy voafeh tambola tsy nisy krizy tany Ukraine efa tsy nilamina ny ara-toekarena teto amintsika izao misy an'ity indray dia tena hoe sahirana zany ireo onivon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ka na tiana na tsy tiana ireo fikorotanana toekarena maneran-tany io dia mbola vao maika atao hoe manampy ny fahasairanana izany zao nefa le izy ny vahoaka malagasy dia miatrika amin'ny fiainana izy tsy de mivaky loha amin'izay ady any Ukraine any fa ny fantatry ny vahoaka malagasy dia ny hoe misy mpitondra fanjakana izay voalaza fa voafidy mipetraka eo lefa ifanampanatateraka no tenenina an'io dia misy koa moa zany hoe ny tendrena ny atao amin'ny primature tendrena dia ny amin'ny fiadidinan'ny republika ny filoham-pirenena no fidina zay zany no filaza azy zay mifantatry ny vahoaka malagasy zay ka rehefa zay mifantany dia manontany izy hoe aiza lay tamberina izay tokony hiverina te aminay vahoaka izay nametraka andreo eo anivon'ny fahefana mpanatateraka izany sy bika anankiray ihany zany satria mpanatateraka ao nefa misy tena hoe tsy filaminana mihitsy amin'izao fotoana zao ninninona hoe fanazavana zay resahantsika ninninona fanaritsarona de hoe mbola mandeha hony ny fakakevitra mandeha hony ny firesahany mandeha hony ny évaluation de io moa fandraisana foana hoe évaluation inona indray no atao zany manoloana izao toe-javatra efa iainan'ny vahoaka izao de mandeha koa ny resaka ny aminy hoe
tsy mahita olona ao indray ny sasany miteny hoe ny olona ane be deabe, ny olona ane betsaka ny mahay e, ny olona ane betsaka ny titanindrazana fa zany hoe ny olona koa tsy te hiditra ao anatin'ny raharaha efa mamaivay satria misy fetraika ny tanteraka mihitsy io ao amin'ny mety hoe avenir nanoavy n'lay olona zany ao anatin'ny izay resaka izay le fitondrana ny vanim-potoana izay le hoe régime zany efa tena kely de kely any sisa ny fotoana zay iasany zany satria zao tsika efa 2022 zao efa marsa sahady vaovinany nankalaza krismasy de zao de efa marsa sahady de ho tapitra amin'ny marsa de tonga ny avril de eto zany tsika de le fotoana mandehany tsy azo fezina nefany etsy an-daniny zany mbola miodikodina lay mpitondra ao anatin'ny fiatrehana n'lay raharaha eto amin'ny firenena de lasa le vahoaka koa miodikodina ao anatin'le izy tsy hita hoe ahoana de zao zany zao de efa hita mihitsy ny fahalemena eo anivon'ny tontolo-pitondrana eto Madagasikara miseho lany ny resaka hoe skandala tsy miseho lany ny resaka hoe fanodikodonana tsy ary ny avany velany de efa maneho teny izay tena hoe manahirana ny mieno azy zany tena hoe mahamenatra zay no ilazana azy hoe mahamenatra tsika koa moa zany amin'ny resaka diplomasia tsy hita hoe ahoana fa manao an'io politika amin'ny sababaka io rehefa tena tratra ny tena raharaha faran'izay enjana eo amin'ny maneran-tany de io tsika zany fa hita eo am'izay hoe aiza lay fanapaha-kevitra raha tsy resaka fa tsy ty Ukraine ty zany isika dia izay no mitondrana ny fanazavana ao anatin'lay raharaha ny amin'ny hoe tena mampalahelo le vahoaka malagasy mampalahelo mihitsy satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy tompoko izao zavatra iainan'izao aiza ve de tena hoe nyeo rehefa tsy zaka efa tena tsy zaka mbola nydondaina ny inony ty ny rive-doza de aveo de mbola riatan'ny krizy ekonomika maneran-tany ihany koa dia ny ato anatiny anefa efa tena sahirana de sahirana ny any ambony any misaviritaka tsy hita hoe ahoana efa misy ny tena hoe zay tsy hanao tsony zany anefa tena midika zavatra goavana be zany misy atoko politika lehibe tao anatin'le régime de milaza hoe zay tsy okzay fa tsy mety aminay tsony io tsy tsiarakaraka ny zahatra mifanarahany tsy arakaraka zao sinsisa ino moa andro zareo any zany de any sasandray miteny hoe zay raha mbola ilaina de mbola vonony zay fa rehefa tsy ilaina moa zany zay de iny de fizay zany ohatra misy zavatra ohatrany hoe misy réserve zany ny an'ny sasany de ny an'ny sasandray tonga de lasa de ny sasany tsy miteny fa menoeno aloha hoe so de mbola voatana ihany so de zao dia mandeha ny fanaovana évaluation any ananany évaluation tompoko efa firy andro zay dia eo de mandeha ny resaka ty ivelana ty hoe mety ho androany angamba io ny voaka angamba mety rapitso lasa ohatr' zany lay fitantanana n'lay firenena malagasy ny olona rehefa zavatra fa ny mahamaiky azy ny atsika eto mbola miodikodina évaluation lava tsy misy farany nefa lay évaluation raha tena jerena zany dia tsy tokony hoe andani-potoana be zany resaka évaluation zany fa efa hita amin'ny baribary hoe io moins 7 io ny fiakaran'ny arikarena zany teneniny mpamatsy vola kindrandray ny évaluation eo fa nga minisitra anankiray na minisitra anankiroa no natonga an'io moins 7 tsy minisitra ray na roa na telo no natonga an'io arikarena miiba any amin'ny moins 7 any fa raha vao miresaka an'izay dia ny exécutif iray manontolo ny mpamatsy volany tsy nilaza mihitsy raha ny tenen'io hoe moins 7 ny arikare-pirenena malagasy tsy nilaza mihitsy izy hoe noho izao ministera zao na noho izao ministera zao tsy nitenen'zany izy fa tonga de niteny fotsiny izy hoe moins 7 nytia nytenenina am'izay ane so de tsy fatatsika nytia nytenenina am'izay dia ilay fitondrana mihitsy no tia nytenenina am'izay tsy misy akanavaka hoe ministera ny anaina me ministera zao ihany fa izy ambolongany ka raha mitenen'zay zany ny mpamatsy vola ka raha hoe misy ny fikitehana gouvernement sy ny sisa
dia mitombona tsara mihitsy ny an'ny député timma hoe ale gouvernemanta ambolongany alao atao an'izay mihitsy le vocabulaire le gouvernemanta ambolongany mihitsy a izy rehetra no tsy mamaly ny etaetam-bahoaka de io de lasa ato ny mpitatitra am'teny hoe raha vao mietsiketsika eo miakatra eo io viditsoloka io a sy ny sisa dia de tsy maintsy ikitika ny sarandalina ihany koa zay sy ny sisa sy ny sisa nefa fantatsika tsara fa efa na io viditsoloka am'izao fotoana zao ary efa tena enjana ny fetraikan'io zany any amin'ny isa-tokantrano any so tsika mieritreritra hoe mivoaka maraina de mandeha bus de mandeha miasa de am'le hoe fiainana isanandro so de zay fotsiny ao atsika ao atsaitsika fa be de be ny zavatra mifamatotra zany a ao anatin'izay tsy hita mivantana fa ankolaka le izy ny paitoekarena mahafantatra an'izany tsara ka ity ariary izay ampiasaitsika malagasy ity io no volantsika de io moa zany izy io a efa sepitra mitentsika hoe miakatra ny vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana ihany koa raha ohatra ka ilay ariary me malemy fa raha me matanjaka ny valeur n'ilay ariary ny anarana tany am-pianarana zany dia atao hoe miaina zany a ilay olona fa am'izao fotoana zao a le ariary a tena hoe eoka tsy hita zay hoe ahoana fa mbola sepitra lay ariary raha jerena zany hoe ohatrinina ny ariary raha pitaina amin'ny dollara sy ny euro tany amin'ny taona 24 tany amin'ny taona 7 nitondrany ny président Marc Ravalomanana amin'ny firenena zay zany motrany hoe mba devoir kely ho atsika ohatrinina de jereo de ohatrinina izy a am'izao fotoana izao dia azo jerena ihany koa io amin'ny resaka vidinetana etsy sy eroa ka raha vao hoe any amin'ny resaka pétrole kitikitika de mafimafy ny tantara zany tsy hoe resaka hoe natao hoe amendry fendronana ohatran'izany fa tonga de hoe kajy tsotra de tsotra zany na tsy nianatra ekônomia hoe tena lalina mahatsapa an'izay ary ny tokantrano isan'ny tompoko dia misy resaka ekônomia sy toekarena ao anatin'ny tokantrano anankiray zay le izy satria misy resaka vola miodina ao misy resaka vola lanina ao misy resaka vola miditra ao misy resaka findramam-bola ao sy ny sisa tena hoe toekarena ny tokantrano anankiray resaka toekarena mihitsy ary zany nytenen'ny mpampianatra hoe zany eny fandehan'io e ka rehefa reraka le izy inona moa mahatonga an'le izy ho reraka ny vola miditra ao tokantrano tsy miova na miena mihitsy nefa lanjan'ny ariary reraka ny vidim-piainana miakatra dikan'izany a mitombo ny mahantra eto Madagasikara kajy tsotsotra kely ohatran'izay fotsiny de efa azahoantsika azy tsika tsy manao hoe kajy sarotra be manjary tsy haitsika le izy tsy azontsika fa tsorona ohatran'izay hoe tsy maintsy refesina amin'ny fiainana isa-tokantrano na tiatsika na tsy tiatsika de ho hitantsika eo zany a ny fahaizany eo anivon'ny mpitondra fanjakana satria ny sasamony teny hoe reo mpanohatra reo inona koa zay 6% imbécile sy ny sisa zareo no ny tena an'izany fa jereo lay zava-misy sy ny fiainanao isanandro am'izao fotoana zao lazaina hoe ny mpanohatra manao fanoherana botolo ahoany ny zavatra iainany isanandro ny resahany eto zavatra iainany isanandro iza zao no tsy mikaikaika iza no tsy mikaikaika amin'ilay fiainana iza no tsy mikaikaika zay zany no zavatra misika de anjarantsika no mijery tsara mihitsy hoe tena hoe amin'ny maso mahitsy sy amin'ny fotsy miangatra hoy ny fiteny zay jereo tsara manahoana lay fiainana fa na inona aloha tsy tokony okify eny ary mandeha ny fotoanantsika efa volomboninao ny député fetra vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany 5 sady lehibe ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ihany koa zany zay ny titre hoentin'ny député fetra ka dia hiditra eto izy miaraka indray amin'ny namana Faniry Razafy Manantany dia omena ny Faniry indray raha sehatra iarahana amin'ny député fetra eny ary
de misaotra betsaka anao rina fa satria mbola tsika moa mifambindimbidy eo araka ny fomba fitenena zay de rehefa avy nandeha kely ianao teo a de sotrano kely ray atao ambadika teo de manangona vaovao ihany de roa zany ny voasambotra ho an'ireo mpianatra raha ny vaovao fantatsika mahakasika ny fitokona mpianatra ny votovorona eny de efa mivelona niditra ny campus zany ireo mpianatra zay nanao fihetsiketsehana efa mivelona am'lohany ihany koa ny fifamoivozana raha ny fantatsika ireo mpianatra moa zany de mitaky bourse sy équipement tao anatin'ny efa-bolana zay mbola tsy vita ara-dalàna izany raha ny fantatra de mbola eo mpikarakarana n'le karatra zay ahafahana zany mandray an'izany vatsim-pianarana sy kojakoja fandray zany ny eo anivo ministera izy ty moa zany de fa tsy haitsony inona indray famonoana afo am'izao raharaha zao satria de fa rakopantsy le fitondram-panjakana de miseho amin'ny endriny samihafa lay tsy fakatoavan'ny olona miseho amin'ny endriny samihafa lay fitakiana ataon'ireo avondron'olona samihafa raha mahakasika indrindra ny zava-misy zany ho an'ny eto Madagasikara izay ny amin'iny fa itsika dia hiezaka zany anao zay fifampiresahana ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena zay de efa eto akaikitsika am'izao fotoana zao ny député Fetrara Lamzafimbololona zay voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fadimy sady filohan'ny volana parlementaire ny antikotiko Madagasikara miarabanao député Fetra tafaradalana indray tsika am'ty larby fa eny ambe folo volana mars ty misasaka mihitsy izy zany zao de miazakazaka ny raharam-pirenena maromaro andrasana maromaro metsiketsika ny zava-misy tatoato ary eo ihany koa nefa ny antsy vonjy mpiray-tanindrazana hoe vonjeo fa miakatra daholo ny vidim-piainana ary tsy hita tena hoe ahoana nanaovana azy ty kanefa mbola eo ny solombavamboaka ty maloha maneho hevitra hatrany ary mandroso vaolona zay tokony atao miaraba tompoko miaraba faniry dia miaraba ny namana rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MBS sy ny amin'ny radio Mada ary miaraba ihany koa ny mpanaraka nyzao fandaharana miara-manonja eto amin'ny MBS sy radio Mada izao manerana Madagasikara sy manerana izao tontolo izao ny zavatra tiana horesahana satria araka ny tenin'ny faniry teo de miazakazaka ny toe-draharaha mafapana ny raharam-pirenena sahirana ny vahoaka any moa zany ny tena zavatra hita am'izao fotoana zao hoe iza ny sahilaza fa tsy sahirana am'izao fotoana hitenenantsika izao indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy zay zany ny zava-misy ka hitondrantsika fa ny okevitra sy fametrahana fanontaniana ary fanairana indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra ho an'ny filoha-pirenena ho am'izao anio izao misy ny ao anatin'izany ihany koa nefa tsy adino satria ny tenanay zao dia solombavambahoaka lany tamin'ny anarany ny antokotiko Madagasikara izay atsoatsy dia ankalaza amin'ny fomba manetriketrika izany fa 20 taona ny joroany izany ny atsipriany tsy de tena hiditra am'izay tsika rehefa aveo fa na izany na zany de kopakopatanana ho atsika rehetra mpikambana ao anivony zany atokotiko Madagasikara zany inareo mpanaradiny filora valomanana ary kopakopatanana manokana ho anareo izay nanangana an'izany antoko izany ianareo birao politika teo aloha zay tonga maro ianareo anisan'ny angadina ananana sy vinahitana de eo moa anao président Ravalomanana eo ianareo araky ny teniko teo ireo namana izay niara nanangana izany atoko izany tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny 20 taona lasa ka dia mirary soa anareo ary manolotra ny araba sy fisaorana anareo ihany koa ny mbola fanehoana fahavononana fa betsaka ny vitanareo tanivon'izany atoko izany nefa mbola namaly ny antso ianareo ny mbola ifanometanana aminay amin'ny président Ravalomanana ny ambola hijoroany zany atoko zany hatrany amin'ny fanondrina iombonana dia ny ampandrosoana ny Madagasikara atomboko am'izay resaka tiako Madagasikara zay araka ny teniko teo resaka namana faniry na niarantsika nahalala fa nitondra teo ny tiako Madagasikara tamin'ny taona 2 ka hatramin'ny 6 zany hoe nandritry ny 7 taona nitondrana Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana latsaka herintaona raha oharina amin'ny totaly nitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina izay efa teo 5 taona tamin'ireny taona 7 reny taorinan'ireny fanonganam-panjakana ireny dia niverina indray tamin'ny taona 7 ary efa 9 taona efa nanika ny 7 taona zao ny fotoana hitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina nefa raha ny zavatra hita dia tsy misy ny fampitana azo atao fa
samy hafa tanteraka mihitsy a ny fomba nitondranany zany fireneny zany a ary ny vahoaka no mitsara hoe taizany nety a taizany tsy nety a maro moa no teny am'izao fotoana zao hoe miverenanao président za matahotra anareo fa amin'ny fotoana mamety azy a dia iveriny eo ary anohana ny président Ravalomanana tsika amin'ny fotoana izay a tokony iverenana eo fa tiako ampatsahivina kely ary iverenako kely mahakasika an'izany atokotiako Madagasikara izany na maro aza ny fanenjehana maro ny fanindrindratsy a ny anapotehana sy ny amafana tanteraka n'izany hoe tantarany zany tiako Madagasikara atokotiako Madagasikara zay tarihany foronina Andriamatoa Marc Ravalomanana ary mbola izy no mitarika azy am'izao fotoana zao araky ny teniko teo dia nezahana ny potehana no sorapotaka na ratsina no tiretena tam'izao anaram-biby sy anarana rehetra atao hoe fanalikana fanambanina nefa dia iarahantsika mahita fa am'izao fotoana zao a dia ny atokotiako Madagasikara irery a no mbola manana an'izany rafitra manerana ny Madagasikara hatrany fotony any a rafitra mitantana solotena hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny distrika hatrany amin'ny faritra rehetra araky ny teniko teo a manerana ny Madagasikara isaorany ianareo rehetra zay mandray anjara ao ny solombavam-bahoaka ao ianareo amin'ny bureau politique ao ianareo tomponany raikitra am'izany regtim ny distim fokotim ao ny vehivavy tim ao ny jeune tim ao ianareo manohana izay any ambadika any mety tsy te hiseho ianareo isaorana daholo tsika rehetrarehetra ary mitohiny atsika ny tolona satria ny tanjana hoe ato dia ny ampandrosona ny firenena amin'ny alalan'izay le hoe vina fomba fijery vision ary fifampifehezana fehny fitsipika misy resaka code de conduite zay ananany zany atao hoe mpikambana am'tiako Madagasikara napetraka ny Filoha Ravalomanana raha vao nanangana an'izany atoko zany izy a tany amin'ny taona 2010 mba anomanana ny fifidianana 2010 izany tam'izany moa izy mbola association raha tsy diso a fa taty aoriana kely izy a volana vitsivitsy taty aoriana no nivadika atoko politika de araky ny teniko teo hoe ankalazany zany ny mpikambana rehetra atsoatsy ny atsipriany dia mbola hoamena miandalana eny any a fa fotoana zao any hotsika zany firaisakina tsy firaisana tsy kombakomba akory fa ny hotsika firaisakina ifanitsy isika ifampitaisa isika ifampizara traikefy isika ifampizara fahalalana isika satria tsy misy afaka ny teny mihitsy eto hoe mahay ny zavatra rehetra na mahalala ny zavatra rehetra fa dia hoe izay le fifanampiana ao anatin'ny atoko ary fametrahana fanarahana an'izay vina sy fitarihana ny toromarika omeny Filoha Ravalomanana sy ny bureau politika zay ny fandinihana ary tiatiako ny manamafy an'ity teny anankiray ty hoe tsy misy an'izany hoe ny hevitry président Ravalomanana rery zany no arahanao ekena izy ny Filoha hajaina izy amin'ny mahafiloha azy fa misy ny ady hevitra mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra fa diso ny fomba fijery ary zany anisany nanaratsiana ny zany atokotiako Madagasikara zany nandritry ny taona maro nefa matoa mbola mijoro iato eo matoa manana mpikambana hatrany fotony rehetrany manana solombavam-bahoaka 920 dia izy a no afaka ilaza fa raha mbola samy atoko fa tsy vovonana na vondrona politika fa antoko politika dia anisany manana izany solombavam-bahoaka maro indrindra zany ny atokotiako Madagasikara ary manana fanindrina ny am'izay le hoe ny mba hitany ny vahoaka malagasy tombontsoa ny tombontsoa iombona ny malagasy a ny tanjona tsy misy afaty zay ao anatin'ny mbola teniko foana ity manao hoe ao anatin'ny fanajana ny fitsipika sy fanajana ny lalàna ny tena metrahana zany atao hoe état de droit sy ny resaka bonne gouvernance na fanjakana tsara tatana izany zay ny tsetsasetsa tsy aritra mahakasika ny atokotiako Madagasikara fa araky ny teniko teo a dia mino aho fa orindrina kely eo a andreny vaovaoantsika mahakasika an'izany hoe fankalazana ny 20 taona ny atoko a tiako Madagasikara zany zay namana faniry ny mahakasika an'iny fa araky ny teniko teo moa maromaro ny marobe mihitsy ary ianao fantatray tsara mihitsy ny faiza manao an'izany namana faniry mpamakafaka politika izany a ny amin'ny fikarohana sy ny ezaka ataony ny amin'ny hoe anomezana atsika vaovao tsy tapaka ny anomezana atsika ny fanadiadiana izay entiny a
sy ny karazana atao hoe fampianarana mihitsy ary raha zay ny azo ilazana azy satria mpanao gazety izy nisy ny fifanana marisy ny trakefa nampitainy ny ray aman-dreny indrindra nampitainy ny tompoko la dadan'zay voatsela kory no namoizany azy a dia tsy raraka tany a izany ezaka sy fampianarana ary isaorana azy zany isaoran'andriamanitra ny nananany a ray aman-dreny a izay a napita taminy a izany atao hoe ao anatin'ny ezaka no ahitana vokatra ao anatin'ny fikarohana no ahitana zavatra sy ny vavoaka mba ifampizarana am'izay le hoe mpiarabelona piray atoko piray tanyrazana izay zay mahakasika nytika Madagasikara ina manafilasa inona no anomboantsika am' rahalahy an'ty vaovao maro be sy ny actualité tena mbola tsy masisy fa mbola manitra satria vao maly alina le izy makasitraka aloha amin'ny zay fomba fijery zay député fetra tena feno fankasitrahana tanteraka am'izay zay ny anomboantsika azy angamba ny zava-misy teto anivon'ny tanàna zany satria tanoany amin'ny sivoralina mahery-tany de samy mirotsaka daholo ny vaovao rehetra ny amin'ny vaovao teo anivon'ny knapsa zany tsika moa tena nanindry manokana ty raharaha knapsa ity satria everitsika fa tena misy fanararotana miopapana mihitsy a satria dia misy volam-bahoaka volana malagasy mpiasa malagasy mpampiasa malagasy zay misasatra mivelona mitsemboka zay aloha ao anatin'izany knapsa zany kanefa dia misy manodina amina fomba zay everitsika fa tsy mendrika ao anatin'izany fanjakana tandalana izany ka niakatra tenanivon'ny pak zany na pôle anticorruption ity raharaha ny knapsa ity ny raharaha moa zany de avy teny amin'ny Bianco de rehefa avy teny amin'ny Bianco zany dia niandry le déferment teny amin'ny parquet zany teo anivon'ny pak kanefa raha ny tamin'ny faraparan'ny herinandro teo intsika dia nafantatra tsara fa rehefa viany amin'ny Bianco ny raharaha dia niverina afaka nody ny asa ny tale général knapsa zany sy ireo mpiaminy anivon'ny filakevim-pitantanana zany zay nalaina ambavany no ady adina teny amin'ny Bianco de taitra ny rehetra hoe fahoana raha farany tokony ho izy dia rehefa vita fanadidina de tokony ny déféré eny amin'ny parquet eo anivon'ny pôle anticorruption satria io moa zany no juridiction sampana fitsarana manao ny fanadidina manao ny fitsarana mahakasika ny raharaha kolokolo zany ny Bianco dia birao fotsiny ihany fa ny manao ny fitsarana ny raharaha ohatrany tony nikariko marina dia ny pak zany omaly no nandeha teny anivon'ny pak ny raharaha ary tanoany amin'ny sivoralina tanoany no fantatra zany fa dia nitazomina ponjavonjy maika eny an-tany mora ny tale général ny knapsa ny filohan'ny filakevy pitantanana ary ireo mpikambana ao anatin'izany filakevy pitantanana misa telo izany ny raharaha mahakasika ny fividianana tany teny Ambatobe mirefy 750 metatra toradro na 9600 mètres carrés no anenjehana azy ireto zany zay vidin'ny knapsa tamin'ny vidiny lafo de lafo satria 12 milliards 500 millions d'ariary no nividianana azy na hoe 62 milliards 500 millions FMG no nividianana azy raha ataotsika nkajy efa nresantsika atao anatin'izany malaza nkajyn'io de hoe 6 millions de FMG na 1 million 200 000 ariary ny mètre carré na metatra toradro am'izany tany izany lafo de lafo ary zany no nahatonga ny teo anivon'ny Bianco hanokatra fanadidina avy hatrany hoe vidy miopapana ity raharaha ity ary ahina misy endrika kolokolo izany de rehefa natao ny fanadidina ny ainga teo anivon'ny Bianco zany dia fantatra fa vesatra maromaro no anenjehana ny tale général ny knapsa sy ireo anivon'ny filakevim-pitantanana zay tarihan'izany filohany zany ao anatin'izany ny fanodikodonam-bolam-panjakana ny fanararota-pahefana ny famitsim-bola ary atombotsoa miaro firaisana tsokombakomba amin'ny fanaovana kolokolo misy an'le hoe cadeau moa zany ao anatin'izany dia ireo mavesapesatra ireo vesatra ireo moa zany rehefa diniantsika ao anatin'le lalàna 2016-020 zay natsangana ho an'izany ady amin'ny kolokolo izay iasan'izy ireo zany na ny lutte anti corruption zany ity raharaha ty dia raharaha zay tena azo lazaina fa ifatohany be sy ny maro mihitsy ny momba azy satria ho isika dia mpikambana any valo hetsy ary mpandovolany amin'ny 10 hetsy mahery any hoany no voakasika zao raharaha izao tsy ity rery anefa no naoraka teo anivon'izany knapsa izany
satria ty de mbola dosie anankiray ny fividianana tany fa mbola ao anatin'izany ohatra ny vola zay nampindramina tamin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra 11 milliards d'ariary zay mampimenimeny an'ireo mpanolotsaina ny tanàna ny amin'ny hoe tsy fantatray tsy nandalo teto anivony ny filakevitry ny tanàna io vola io nampiasa lalàna hafa ny be ny tanàna ahafahany nindrana izany vola izany fantatsika mazava tsara nefa n'zany fa tsy maintsy le mpandoa latsakemboka mpandoa etra mpandoa an'ireo asa marobe zay miodina ao anatin'izany commune Antananarivo renivohitra zany no tsy maintsy amerina zany 11 milliards d'ariary zany ho any anivon'ny knapsa ary iza no afaka ilaza fa ity zay tranga teo anivon'izany fampindramam-bola ny knapsa izany de nahazo fahafahana ara-dalàna teo anivon'izany orinasa knapsa izany any zany adevitra samihafa akoatrany hoe fividianana fiarakodia amina concessionnaire anankiray zay akaiky ny fitondram-panjakana fanomezana vola tolotra fanomezana manokana mba hanaovana aso sosialy amina fikambanana vitsivitsy zay misy fikambanana zay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana akoatrany fividianana trano zay lafo de lafo fividianana an'ireo fitaovana samihafa sy ireo fanomezana tombontsoa miopapana ho an'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny knapsa zany de zany rehetrarehetra zany nefa dia vola avy amin'ny alala mpandoa latsakemboka ny exercice raiky amin'ny 24 de 22 lavitra isariary na 261 milliards d'ariary no vola niodina atao anatin'izany knapsa zany ka asana alaim-panany sasany fa misy vola be mirarakopana ao anatin'izany knapsa zany ka afaka manao zay tiany atao afaka milalao zay tiany ho lalovina atreto zany de andrasantsika ny amin'ny hoe rehefa tazomina vonjimaiky any atany mora ireo tompona andraikitra reo de veritsika fa mbola isokatra kokoa ny fanadihadiana satria ny fahafahana mamoaka vola eo anivon'izany knapsa zany de misy ny ambaratonga samihafa fantatry ministera ny asa-panjakana asa sy ny lalàna sosialy ve zany fantatry ministera ny vola sy ny toekarena ve zany fahamoam-bola zany izany naniraka ary iza no nampanaiky an'izany fahamoam-bola teo anivon'izany knapsa izany mbola isokafa ny fanadihadiana rehetrarehetra zany raharaha izany eny atrany amin'ny fomba nanaovana ny enregistrement sy ny sisa ary de ho hitantsika eo mahakasika an'izany raharaha izany fa eto de samy miandry ny rehetra hoe engane ka tsisy angataka evasanina indray ao anatin'izao raharaha izao ka afaka andro vitsivitsy na afaka volana iray na volana roa de ahendro retsika amin'ny vaovao samihafa fa tafaporitsaka nangataka evasanina ireto tompona andraikitra teo anivon'ny knapsa ireto fa ny faniritsika de isy avy hatrany ny ST mba tsy hafahan'izy ireo mivoaka fa anohizana ny fanadihadiana satria mbola betsaka raha ny mivoaka tamin'ny tambazotra sosialy ny raharaha mahakasika an'izany knapsa zany mino fa ny eo anivon'ny bianco inco de efa manokatra fanadihadiana amina antota taratasy hafa fa tsy mijanona nyty fivarotana tany ity rery any eto akaikitsika eto ny député fetra lana am'zafimbololona iveritsika fa amin'ny mahasolo-mavambaoka azy miaina sy mikirakira ny lafi-piaina amin'ny fiarahamonina andavanandro mifampikasika amin'ny fiarahamonina mba manaka ambara ihany am'izao raharaha mafana izao na ny actualité député fetra sotra namana faniry ny zavatra azo ambara mahakasika an'izay atao hoe fitanana ponja vojimaika satria zay zany anisan'ny vaovao farany io alina io ianao teo no ny voan'izay a dia ny any famporisihana aloha voalohany indrindra ny anivon'ny rafitra ny bianco ny nempak ny rafi-pitsarana amin'ny akapobeny a ny am'izay fandraisana andraikitra zay tsy mbola nilaza akory ny tenanay hoe meliko ireo satria ny fitsarana ihany a no afaka milaza izany a aorinany fiakarany eny am'izany fitsarana izany na izany na tsy zany anefa dia tsy hainy tsy ataoko hoe fisaorana ve asany io asan'ny bianco io asan'ny pak io fa ny fampaherezana anareo ny amin'ny tena hoe ijoronareo amin'ny marina ho an'ny tombontso iombonany malagasy a zay ny takinay aminareo indrindra amin'ny mahasolo-mibavambahoaka anay ezaka izahay amin'ny andraikitra tandrify anay sy ny toerana misy anay ny atao hoe aporisika iaro raha ilaina arak'izay tratranay a filazana amin'ny zavatra tsy mety eto kanefa indraindray hitanay fa misy ny sakatsakana apetraka aminareo apetraka ireo tompona andraikitra indrindra ny mpitondra na ireo milaza mahitahita nakaiky n'izao fitondram-panjakana izao a ka de zay ny tena hoe mampahery anareo a mampirisika anareo satria tsy horery ny raharaha mafapana misy endrika atao hoe fampiasam-bola amin'ny tsy tokony ho izy mety misy endrika fanodiko-dinam-bola mety misy resaka tombontsoa manokana maro be ny zavatra mety ho hita ao anatin'izany kanefa araky ny teniko teo a tsy horery ho iaho na ny resaka jirama io matopotika toy izao ny jirama de betsaka ny manana andraikitra ao anatin'izany mato tena atao hoe tratra bankiropitra moa ny fiteniny malagasy azy a
de bankroute zany ozy ny teny frantsay de misy tompona andraikitra nahatonga izany ao anatin'ireny zavatra rehetreny zay tokony andraisana ireo sampandraharaha tandrify an'zany na resaka fanadiadiny io anatin'zany koa ianareo anatin'ny IGE na ny inspection générale de l'État satria rehefa tena misy le finiavana de amporisika anareo izay tsy resaka politika ity fa ho an'ny tombontsoa iombonana araky ny teniko teo hoe tanjona nivony tiako Madagasikara fa tsy miteny amin'ny anarany tiako Madagasikara eto fa miteny amin'ny maha-olo-tsotra maha-olo-pirenena tsotra miteny amin'ny masolo-mbavam-baoaka zay no itenenako eto hoe mamporisika anareo rehetra zay manana andraikitra sa ijoro ilaza ary anohatra ny zavatra tsirariny mba ho tombotso iombonan'ny vahoaka malagasy rehetra za tsy de manana zavatra ambara ohatra mahakasika ny knapsa fa mahakasika ny zavatra hafa ndray tiako idirana satria sary manana sary manana endrika mitovitovy am'zany any ny mitranga eny amin'ny boribory-tany fahadimy alako tsiny satria ao anatin'ny boribory-tany izay nahalaniny tena hosolom-bavambahoaka izany taoriny ny fanambarana zay nataony Andriamatoa préfet omaly tany amin'ny ainao manjery dia tongoko bakivaky izy ty sady maharary ny mahamenatra fa voatonona tao anatin'izany ny boribory-tany fahadimy sy ny boribory-tany fahaefatra izay naovana kopakopa tanana any amin'ny honorable député Ramboany marina dia marina ny zavatra voalazan'Andriamatoa préfet ary efa ela ny andrasanay an'izay Andriamatoa préfet efa ela ny andrasanay an'izay Andriamatoa ministre ny aty tany efa ela ny andrasanay an'izay ianareo Bianco sy ianareo any Mpaky ary ianareo zay tokony anara-maso ny fomba fitantanana any fotony any ny zava-misy dia enimborana lasa izay mampatsiano tenako raha niakatra teto am'izao plateau ny miara-mononjy izao ny mpitahiry vola teo aloha tany amin'ny fokotany anankiray tany amin'ny boribory-tany fahadimy tany dia sananambara tsy izy rery fa nisy koa ny avany amin'ny fokotany Alarby sy ny fokotany Kadramamy manamafy izany teny sy fanambarana nataon'ny préfet de police izany omaly fa misy fanodikodinam-bola misy fanodikodina nareo fanampiana na avy amin'ny fitondram-panjakana io na avy any amin'ny mpamatsy vola na vatsitsinjo na tosika fameno na zavatra hafa maro na io vola miditra amin'ny fokotany io amin'ny alalan'ny resaka abatsena na amin'ny alalan'ny resaka vola miditra amin'ny taratasy zay karakarain'ny vahoaka eny fotony eny efa nanaovana iantso izany fa zao ny zava-nisy modin'ny verina satria niendrika isehony zany eny amin'ny fokotany 7 eny amin'ny boribory-tany fahadimy de toy izao misy le carnet na quittance izay vidina any amin'ny imprimerie nationale iny ihany no tokony ho ampiasaina rehefa misy fanamarina na fandoavam-bola nataon'ny vahoaka tao amin'ny fokotany tsy zay ny zava-nisy fa hatramin'ny tondrano zao fitondrana izao zay fantatra moa fa ianareo rehetra ihany nanendry ianareo rehetra ianareo mianakavy nanendry ny namanareo sy ny rehetrarehetra mitantana an'zany fokotany zany manomboka amin'ny président ny vice président ny mpiara-miasa rehetra ao fa ny trésorier secrétaire dia mbola ny olonareo any satria iny fa efan'ny be ny tanàna sy ny ekipany no misafidy izany zany hoe ianareo mianakavy no ao anatin'izany samy tena eto fa ny 7 isanjato ny fitantanana ao anatin'ny fokotany 7 ao amin'ny boribory-tany fahadimy dia isehona fanodikodinana vola sy firaisana tsy kombakomba tsy misy toy izany ka isorako anao Andriamatoa préfet na somary tarara zany fandraisana fanapahan-kevitra zany ary manantena fa araky ny teninao dia ny chef district sy ny commissaire de police ao am'zany boribory-tany zany no andray tanana ny fanadiadina vonona ny tenanay anome vaovao aminareo iarasa aminareo satria mahalala zavatra be de be izahay ao anatin' zany fitantanana tsy araka ny tokony izy ny fokotany zany sy fanodikodinana nataon'ireo tompona andraikitra isatsokajiny ao am'zany fokotany zany za tsy nilaza hoe izy rehetra fa samy teny eto fa mirehare reo olon'ireo misy mirehare am'ireo manao hoe raha mbola eto izay zay misy piaro fantatro ny piaro anareo fantatra tsara hoe iza ny olona tianareo resahana ka ifankahita isika araky ny teniko teo mampirisika anao Andriamatoa commissaire tsy emotra na inona sakatsakana ho avy eo fa ho avoakatsika amin'ny atsipriany zany toraka zany any keo anao Ramatoa chef district
de mitodika aminao fantatra ny tsindry mahazo anao, fantatra tsara mazava ny tsindry mahazo anao, izay tsy amin'ny aradrariny, tsy amin'ny ara-dalàna, fa dia mananteny izay fa anatanteraka izay baiko n'Andriamatoa préfet antsaka ny sy andavany sy ao anatin'ny faiza manao sy ny fahamarinana ianareo menadara eo zay efa nitondrony anatanteraka izany hatramin'ny farany ivoahany marina aroka tsisy ifampiaro eto fa na avy aiza izy na namana na havana na misy avy amin'ny atoko timy io na misy avy amin'ny atoko maro anisy ato amin'ny fitondram-panjakana de aloha izy andray sasy tandrify azy rehefa voapirofo fa nisy ny fanotokodinana fa mampahory vahoaka loatra ireo olona any amin'ny fokotany 7 amin'ny boribory tany fahadimy zany ary ny akamarony araky ny teniko teo de ao anatin'izay ihany koa no ataoko isaorako mbola tsy tanao an'izay hoan'Andriamatoa minisitry ny atitany satria tonga saina ihany le fitondram-panjakana na efa tara araky ny teniko teo satria raha ohatra ka irotsaka fidina Andriamatoa filoha Andry Rajoelina dia tsy manana fatsiry taona sy tapany eo sisa latsaka kely ara tsy maintsy mametra-pialana satria mino izahay raha araky ny fijery avy ety ivelany aloha fa mety mbola irotsaka izy raha tsy hoe anao toy ny François Hollande fa nahita fa tsy tafavoaka mihitsy tao anatin'le fitantanana dia nanaja tena de aloha mba mivoaka amin'ny grande porte ozy ny teny frantsay dia nanaja tena tsy irotsaka itsony ka dia isorana anao zay Andriamatoa minisitry ny atitany nanao an'izay fanambarana zay omaly fa de irosy anao amin'ireo fonty na ny fanavozana hatrany fotony le lisy mpifidianana fa izao kosa nefa hotazominay amin'ny teninao ianao raha nanodikodina ry zareo tao anivon'ny seny hoe mbola préparatif lava be zany tsy misy ny vola am-pelatanana mbola mila fotoana maro zany asanareo de taterao fa ny lalàna no mametraka an'izay fa tsy izahay avy aty amin'ny fanoherana tsy izahay amin'ny masolom-bavam-bahoaka na amin'ny matiky Madagasikara anay no nametraka an'izay fa lalàna de taterao de ajao ataovy ny préparatif rehetra fa fantatra fa maka fotoana ilana fotoana maro zany mitaky fotoana lavo zany nareo misenia raisina ndraikitrareo dia afaka didinareo eo natrehan'ny vahoaka sy eo natrehan'ny firenena am'izay andraikitra tokony hosahaninareo sy horaisinareo tsy misy am'izay fotoana zay fialana pa sy fialana ilany itsony hoe za fa nanao ny tandrify de vitany an'ny gouvernemanta sy an'ny fitondram-panjakana sisany amin'ny hoe aiza ahoana fomba ahoana no ahafahana mahita famatsim-bola sy mahazo famatsim-bola mahakasika an'izay ka dia ary ny farany mbola indresaka seneta de amafisiko fa ny teny izao ko ianao Andriamatoa minisitry ny atitany hoe efa mikarakara engany mba tsy hotoy lay minisitra teo aloha Andriamatoa écran plat nataonao fa nilaza izy fa efa eo mpanomanana ary tsy indray mandeha no ny teny an'izay le minisitry ny atitany teo aloha ka oka ianao tsy anala baraka tena nanala baraka ny fitondram-panjakana ny am'izay le hoe promesy tsy ho tateraka indray de nijanona kobaka ambava sy fampatoriana mitsangana fotsiny ny teny zay nataonao ka de manateny zay fa hiditsika am'le refonty andray andraiky ny tompona andraiky tandrify an'izay ary hiditsika tsy ho ela am'zany fanatanterahana fifidianana izay amafisiny etona ho an'izay tsy mahalala fa tsy mila teti-bola izany fikarakarana fifidianana eny fotony ary izay indrindra ifanojo zany satria teny no ny angan'ny olana rehetra amin'ny hoe tafiditra anaty lisy mpifidianana doublon hoe tsy doublon hoe olona tsy mipetraka teto ty olona mifidy tamin'ny alalan'ny karapokitanina tsy manana kara-panondro na manana kara-panondro dimy amanenina zany rehetrrehetrany de niainga tany amin'ny fokotany ka mino fa tsy adala le vahoaka eny fotony eny ka ametraka olona izay olona atao hoe tsy fantany olona fantany fa olona manana fahaiza manao no apetrany am'zany ary olona mbola tsy nitarika kapoka na tsy nitarika casserole efa nypanako sady na korotam-by dia olona hitany fa afaka miara-miasa amin'ny tsara ary afaka ampandroso izany fokotany misy azy zany ary hitarika hatrany amin'ny fampandrosoana ny firena satria miainga eny fotiny zany fampandrosoana izany zay ny mahakasika an'iny namana faniry de asa maromaro araky ny teniko teo ny zavatra ka izahanao fitinina ny zavatra rehetra hoe inona ndray no azotsika resahana satria mbola ao ny resaka gouvernemanta sy ny vato be voka efa nyresahana namana député honorable Rabekijana teo zany sy namana zay nandalo teto omaly député José avy any avakina karatra Tsirabe de tany Andriamatoa Montarson alléluia koa anapiditra an'izany zavatra rehetra zany ka matoa zany averimberin'ny namana rehetra dia misy antony satria iakina ny fiainam-pirenena iakina ny fiainandra malagasy rehetra manontolo ary tsy izay ihany fa
aoka kosa nefa tsy hofitahana le vahoaka hoe ataozay atao ndray zay avarimbarina azy am'zany resaka tsatara tsononareo maniement partiel changement de gouvernement ve za moa temy frantsay fa hoe fanovana amin'ny ampahan'ny gouvernemanta ve fanoloana premier ministre ihany ve avy am'zany tsika rehefa aveo mbola misy ao anatiny zany ihany ko ny resaka motion de censure mbola tiako amafisiny zany rehefa aveo namana fanira fa aveliko any aminao aloha ana satria ianao ny mpamakafaka sy mpanetana mafatrapo ary mbola hijanona actualité misy tsika député fetra satria izy ty moa zany asana le mamofopofona an'le ambato be voka sy le endriky le gouvernement io moa sy de tena hoe misy andrasantsika betsaka ny amin'io fa mba ho hitatsika ohatra ny ahoana ndray le formation le équipe vaovao amin'ny tembolana manaraka ty satria isaky ny embolana zany moyenne zany no manolo équipe le mpitondra fanjakana de mba te ahita fotsiny tsika fa tsika moa tsy manatena ninina amin'io fa ntsika de fa miteny izy minakavra vao satria tsy mahavita ny asa misy nareo fa mialohan zany rehetrarehetra zany mbola mijanona actualité tsika mba ho vakitsika kely ity fanambarana nataon'ny syndicat mpiasa ny jeramatina ny SMJ zany sombony zany satria rehefa miresaka syndicat anatin'ny orinasa jerama moa de misy ampolo mahery izy reo asa raha 12 na 13 any hoany de ity ny soratany SMJ sy zany mba ho vakitsika zany mba tsara ho fantatry ny rehetra hoe misy ny zavatra zay nambaran'izy ireo zany zay makasika indrindra ny zava-misy au niveau ny orinasa jirama zao nambarany ny bureau national ny SMJ de manao zao fanambarana izao manoloana ny savorovoro misy eto anivon'ny orinasa makasika ny fanendrena olona sy ny fanalalana ny asa fitaterana herinaratra ary ny fitsinjarana azy dia manameloka tanteraka ny ministry ny angovo sy ny ankoranafa MEASA izahay ny ministra sy ny firongony dia manao zay isiny fisaraham-bazana eo amin'ny syndicat sy ny mpiasa tsy mijoro ray aman-dreny miaino rehetra fa kosa manavakavaka ny mpiray asa profon'izany ny fandefasana taratasy tamin'ny indro fa tsy ny valiny ary tsy ny rarainy akory ireo syndicat ireo mandainga ny ministra raha milaza fa mandray ny mpiasa rehetra nisy mpiasa avy any Fenerive centre raha tonga tany amin'ny ministera iona taminy fa tsy niraisiny ihany koa andriamato ministra voalohany atsahary ny fampisaraham-bazana ny syndicat eto anivon'ny orinasa jirama faharoa ataovy ny asa ministra hitady sy hikatsaka izay ahafahany jirama mamokatra herinaratra fa tsy omena ny vahiny tahaka ny any-mandroseza nomena ny orinasa hafa indray fahatelo ahitsio ireo lalàna mamotika ny orinasa de ny lalàna 2017-020 tamin'ny 2017 io sy ny 1098-032 ay bara 1998-032 le izy zafady fa efatra atsaharo ny fanomezana vahana ireo olona misolalaka aminao fa mpiasany jirama ireny iverinay fa ny velo rano ny fitondrana dia hanome herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy ho takabidy fa tsy hizarana lapidera akory lapadera miantso atsika mpiara-miasa rehetra ho tony hanatanteraka ny asa na kinina amintsika na eo azy ireo savorovoro misy ny foto-kevitra SMJ de efa mazava aleo ny asan'ny jirama ataon'ny mpiasan'ny jirama makasitraka ninitsika vakina mihitsiny zany satria misy am'ireo zavatra nambaran'ity syndicat SMJ ity de efa nambarantsika hoe le ministra de varina manao selfie le ministra de mizara lapadera eny amin'ny sehatra rehetrarehetra de manao Facebook de ohatrany hoe tena miasa be mihitsiny de manao an'ity karazana akanjo ty de hoe akamandray ihany de mitondra moto de nefa misy délestage tsy sanano eto Madagasikara ny tsy fisindrano tsy fahatongavany rano eny amin'ny pompony malagasy mangony fotsiny ty moa fahavaritra de mba avitra kely ndray le ministera io le jirama any andekaleka mipoka mbola tsy hita le fanadidina hatram'izao aiza le ny sabote azy ka zay indrindra manko satria zany rehetrarehetra zany anisan'ny zavatra tena mila hofantarina zany ary ity zany de ho hitantsika le hoe misy fampisaraham-bazana ny syndicat eo anivon'ny jirama satria mieritreritra zany zay mahazo majorité any jirama ny tompony jirama satria ny départementa tena mazana indrindra ao anatin'izany angovo zany dia ny resaka jirama sy ny tontolo ny solika zany ka ity zany ora vitsy akatoko le fanovana n'le mpikambana vitsivitsy amin'ny gouvernemanta sa fanovana gouvernemanta ray manontolo tsy fantatsika moa zay tena atao izy ray manontolo ve nokotehana sa le vitsivitsy ihany
fa io zany tsy de ananantsika fanantenana izy de ho hitantsika eo zany satria mandeha daholo zao lafin-javatra rehetrarehetra zao to moa zany anisany niaraka tamin'ny fitondrana ihany tony syndicat tony tsy mahamenatra antsika miteny an'izany ary anisany tena nahazo an'izay tena hoe fanakaikaizana ny fitondrana teo aloha sy ny fitantanana teo aloha fa mety manana ny olana am'izay eo anivo ministera am'izao fotoana zao fa na izany naty zany ny fanairana tahaka izao ary betsaka ny vaovao atsika momba ny jirama efa ndresaka jirama sopy itsika hoe tandremo fa raha misy fomba fikitehana ny jirama io ka anakisaka azy tsy eo an-tany amin'ny fanjakana fa omena mpandrara vahiny tena mbola adevitra afo zay na production io na distribution io na approvisionnement io fa azapotehana le orinasa ka rehefa tsy mahomby mela fa tsy hoe selfie kory ny atao fitantranana ministera tsy hoe manome fanomezana kely amina mpiasa zay manao ny asany sisa de avoaka Facebook de iny le mahazo randranony kely na tovavy na tovolahy kely sisa de manao hoe tena miasa le izy fa le délestage lefa de tena isanandro ariarany rehetra ny facture ny jirama tsy voavahany le tompona andraikitra eo anivon'izany orinasa zany dikan'izany raha asany resahana tsy navita asany le tompona andraikitra eo anivon'izany orinasa zany de betefetra marina tokoa zany namana faniritra satria efa neditsika teto matetitetika mihitsy zany olany vahoaka manoloana ny service atolotry ny orinasa jirama izany amafisiko ty teniko ty tam'izay fotoana zay nanao hoe tsy anareo mihitsy tsy anareo mpiasa ny jirama nomena itsiny ary fantatray fa tsy avy aminareo ny olana mitranga amin'ny jirama am'izao fotoana zao zay mampikaikaika ny vahoaka fa voateny namana faniry teny resaka facture voateny teo ny resaka satria mba fahavaratra tsika de mba kelikely le olany rano am'izao fotoana zao voaresaka tam'izany ko ny resaka hoe fahatapahan-jiro satria nanaonao foana ianareo nanao tao foana ho ny teny malagasy mazava tam'ireny faraparan'ny taona sy voalohan'ny taona reny satria baiko tsy voahevitra de napipoakany reny dia nahodikodina ny ray saim-bahoaka tam'ireny fotoana reny lazaina fa nisy nanao sabotage zay rahantsika rehetra malala fa tsy nisy an'izany sabotage zany mihitsy teo na iray segondy rara dia mampalahelo satria araky ny teniny teo ihany ko hoe zarazara zay le fomba mampalahelo zay ataon'ny mpitondra rehefa manomboka tsy afaka manomboka reraka torak' zany ny zavatra nisy tamin'ny toliary mampatsiah mety misy ifandraisany ve zany zavatra zany hoe misy ireo manana toetsaina am'rehefarehefa izay rehefa manomboka sahirana eo amin'ny fitantanana ny firenena na ny faritra na ny tsy fantatra intsony dia manirakolona sanatria ampiady hitondra adipoko dia ianareo avy any Antananarivo manaovan'izao modi ianareo avy aty sanatriny zany ary miombokevitra am'le fikambanana zay nanao fanambarana omaly izay avy aty anivon'ny miara-manonja sy ny tiako Madagasikara manao hoe aza miditra am'izany resaka zany fa tena tokany isika ny fahasiarana atsika ary ty efa tsy hitatsika zay anaovana azy fa aloha tsy miditra am'izany kilalao maloto sy daola makota eritreretin'ireo ratsy saina tsy mieritreritra fa tsy ny tenany reny olona miteny ireny de mieritreritra ny tsy atapa-drambo azy fotsiny ka ataony zao fomba mamoetra rehetra izao hitaritana am'izany sanatria atipoko zany tsy andaidretytsony zany ary zay de manentana ihany ko ny namana rehetra na le veto Antananarivo na am'tiako Madagasikara io na ty anivo fanoerana tsy ho tratran'izany velam-pandriky ny olona tena hoe manana toetsaina mirefarefa izany fa efa nilozany toetrandro izany fomba fisainana ataoko hoe tsy manjary izany de ny jirama ihany niverenako farany araky ny teny namana faniry teo hoe aza zarazaraina re ny mpiasa rehefa tsy vitanareo izy dia miala mba hivoahanareo amin'ny varavarambe mba hivoahanareo amin'ny ataon'ny teny frantsy hoe grande porte de ny mety aminareo mixa de miala aleo ataon'ny mahay azy mahalala azy aleo anaovan'ny ekipa fa io asana ekipa io tsy asana selfie araky ny teny namana faniry teo tsy vitany selfie io sy mifangalangalana sary sy ny cinéma hoe niary torotany nandritry ny tapabolana nandritry ny tele tsy zay ny asana ministra ny asana ministra dia mipetraka any ambony manara-maso satria tsy andrery ny atao hoe fototra fitrasa tantaniny zany jirama zany ekena fanina stratégique be zany zany toerana stratégique be satria mamokatra herinaritra anisany lehibe indrindra ary ny lehibe indrindra eran'ny Madagasikara zany fa nefa tsy midiky zany ndala anao mijanona ny telo herinandro andre mato ministra fireariana sy fisehosehoana indray zany fandrendrena saim-bahoaka zany toy ny ataony le mpitondra misy sy ny ekipa nareo tao anatin'le gouvernement teo aloha zany rehetrarehetra zany ka dia mampalahelo le vahoaka efa tsy misy antenaina itsonony am'ty fitondrana ity avony hoteraka iany ny Ambato Bevoka zao tolakandro zao namana faniry
asa inonandreo no avoakany sanatriny zany ve vato mba tsy tenenako hoe zaza vato sampona vato kile maina satria fa tara le fiterana de nisy tafakatry ny microbe hatrany amin'ny atidohan'le zaza tany akibo tany de mety voa meningite ana tsy fantako fa ny dokotera mahita zany sanatry ve engane mba tso zay fa de izao raha ny teny raha ny vavabe nataony rehetra ny pomba ny fitondrana indrindrandrindra sy andre matofoloha de hoe tsy maharaka hony a ireo le ministra ireo tsy maharaka ny vitesy nandre matofoloha tsy maharaka hony le vina sy le drafitra napetraka andre matofoloha ore olona nisy PGE napetraka teo zay vela izy netina tena nivony antemera-pirenena nisy an'le drafitra PEM zay nandrasana tony ambato be voka ihany ko anekibony tsy fantatra itsony kle zavatra hoentina manao évaluation an'le ministre raha tsy misy akory le PEM ny tiako tenenina tsy misy akory a na ny PGE zany nge zavatra ohatran'ny vonjy tavanandro ohatran'ny fombafomba fotsiny mitondranan'izany tena nivony antemera-pirenena fa tsy nisy akory le PEM hoentina manatanteraka an'le vinany hoe IEM inona ary le nanaovana évaluation an'le ministre mba lazao anay inona namana faniriny nanaovana évaluation raha zay no nytenena tany amboloana ary ny tena nampimeta ao anatiny de novany indroa le fanambarana navokany fiadidina ny repoblika hoe tamin'ny voalohany aloha hoe nisy ny lesoka fa novanandreo hoe tsy tomombana le izy efa ndresahana namana farilitety zay fa anao évaluation amin'inona ka zay nge le fanontany napetraka namana faniry ya fa le mbola jirama ihany manko ty député fetra ho toy an'le ohatran'le teo ihany ko fa teo zany SMJ fa ty ndray zany SEM mbola syndicat fa ohatr'izao ndray ny zava-misy zany eo manko zany hoe ora vitsy melohan'le fanendrena fa nivaoka malagasy koa isika mila mahafantatra ny zava-misy ao anatin'ilay orinasa jirama zao le izy zao ndray le fanambarana zany ty fanambarana ty zany tamin'ny faraky amby folo volana martsa ndray zany ty de hoe eo anatry amin'ny fivoahan'ny décret noraisy natao anatin'ny filakevitry ministra nataony alarobia 7 martsa 2024 teo izay mikasika ny fandinihana ny fanalalana ny fizarana ny herinaratra na libéralisation de la distribution électrique de manao izao fanambarana izao izay syndicat SEM jirama voalohany mitsipaka marindrano ny fikitihana ny fotodrafitrasa ny orinasa jirama ka omena orinasa tsy miankina privé na ny famokarana production na ny fitsinjarana distribution herinaratra ary manohitra ny fanomezana ny orinasa tsy miankina ny asa rehetra activité zay any orinasa jirama faharoa de zao miantso ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena sy ireo membre ny gouvernementa mba hanajanona io fandinihana ny fanalalana ny fizarana ny herinaratra libéralisation de la distribution électrique fa iroso amin'ny fanaratsarana ny orinasa jirama aloha no tokony himasona sy atao lara-pahamena fatelo de hoe mangataka ny anatsarana sy kojakojana ny fotodrafitrasa efa misy anjirama ahafahana manome tolotra tsara ho an'ny mpanjifa ary hanamafisana ny fahaiza manao nyreo mpiasa fa efatra de zao miantso ny malagasy rehetra ho sary-piaro amin'ny fananam-pirenena ny jirama mba tsy ho potika ka hamidy mora am'ireo orinasa tsy miankina miantso ny mpanao lalàna ao amin'ny antenimera-pirenena sy ny antimeralolona mba hanavao ireo lalàna izay mamatotra ny jirama ka tsy ahafahany mivelatra ao anatin'ny fanatsarana sy fantarana ny jirama loi 98/032 sy ny sisa miantso ny namana mpiara-miasa rehetra ato amin'ny orinasa jirama haneho firaisakina fa tandindomondoza ny orinasantsika jirama ary farany de hoe ny syndicat SEM de mijoro ary manohitra ny endrika privatisation rehetra na mivantana na ankolaka ny orinasa jirama zay zany itya antso nataon'ny SEM ity akoatra n'ilay nivakitsika teo zany député fetra zay any teo anivony SMJ zany de ity zany ny anivony orinasa jirama ny SEM zany ary tena mitsipaka mihitsy satria efa hanoany any ambadika any le endriky le privatisation tikan'izay zany na production io na distribution io na approvisionnement zany io de tavy no kitihana daholo ao ambadika zany adevitra zany
de manitsika le an'le resaka teo zany a loi 2017/020 sy ny 1998 zany a tiré 032 zany a satria mitambatra moa ato anatin'leny SMJ zany a de mivakiko ny araka izy teo fa efa vohitsiny le tato amin'ny SEM rehefa namaky an'le tato amin'ny SEM zany tsika ao anatin'izay misy zavatra rahantsika vaoka maso tsara zany de minotsika raha andehanantsika lala ty fanadiadiny ty fa ary manam-pahaizana mpanambola amseho azo tompony Madagasikara indray no ambadiko zao ketriketrika zao ho tonga any am'izay privatisation jirama izay ka aka ny production aka ny distribution aka ny activité an'izany orinasa jirama zany na de mafatapatatra arytsika tsy mbola nonona aloha androany fa efa fatapatatsika indray iza mibosy eo ambadiko zao cause zao de iza indray fitondram-panjakana manaiky an'izao lafin-javatra zao de aiza le ministre selfie jery fotsiny ve io nanay raha ny teo anivony syndicat ny SMJ io ka zany rehetrarehetra zany mbola hitongavany adevitsika manaraka moa député fetra fa mbola eo ampiandrasana koa moa tsika le vaovao lehibe anankiray raha ohatra ka misy anampiana ho an'izay mahakasika ny jirama dia marina ny voateniny namana faniry hoe aloha iroso amina fanadiadiana isika de rehefa misy ny atao hoe vaovao marim-potitra mahakasika an'izay zavatra voaresaky namana faniry zay a de hoentina amintsika eto any a amin'ny fotoana manaraka sy mahamety azy a fa amin'ny akapobeny de tsy azo ekeny zany satria misy kajy masiso sy misy dola makota indray ao ambadiky zany a eritreridratsy asa fampizarana io jirama io ho atao tantely afadrakotra amin'ny mpanambola sy misy a ireo mpanambola indrindra fa vahiny ary animbana zany atao hoe orinasa fleuron ny orinasa malagasy zany sy ny industrie malagasy ka dia aleko aloha tsy anao faneho-kevitra manoloana an'izay fa ezaka sika afantatra ny tena marina ao anatin'izay a ao andamosin'izay fanambaran'izay a fa de isaorana ny mpiasa sy ny syndicat napita izany a taty aminay ny censure sa iresaka motion de censure satria sady misy ifandraisany am'izao atao hoe tsy miteny vaovao moa le izy vaovao ihany fa mety efa nitota ihany no vadibadika ireo dia na ny teo ihany no miverina na ny teo ihany no miverina ary manahy izahay hoe misy ihany niverina fa misy antony zao zavatra rehetra mitranga eto amin'ny firenena izao mato tena hoe mahavalalany nefa tsy hitanao ntsony zay ambara manoloana ny vidim-piainana miakatra tsy mitsahatra matoa zany resaka fandripahalemana zany na ny ambany vohatra na ny tanàn-dehibe efa na ny fanananao na eny tokotany ianao na amin'ny andro atoandro ianao na ao an-tranonao ara de misy ny fitaitainana any amin'ny hoe sanatria sao de isy ho avy anafika petrapetraka eny ny zavatra ao moa de mazava ho azy sanatria efa lasa mety mpangalatra daholy a ny eny amin'ny manodidina eny fa manjavona na mipetrapetraka eny na ny telefoninao na ny stylo ary io na ny cahier ohatra zany ary moa araky nyresahanareo niaraka taminamana tamaraina lisy mpifidianana ara dia nisy nangalatra sy nanendaka tany mifaritra tany mainty rano tsy mbola nisy toy zany tantaran'ny firenena hoe lisy mpifidianana misy makary fa misy antony ao zany rehetrarehetra zany ary antony fanojo am'izay a dia nahatonga anay nahatsapy izay anivon'ny famerenany ty fanamafisana nefa fanazavana nentin'ny député mamy teto ny antony a nanaovana iantso ny any amin'ny ametrahana fitsipahapitokisana de inona tokoa moa ny zava-nisy fa andro vitsy taoriny zay a de io ny rahantsika nahita io a ny amin'ny hoe eritreritry ny mpitondra fanjakana anova amin'ny apahana amin'ny ana fa io moa tsy nisy resaka nazavy iny namana faniry hoe hovana amin'ny apahany ohatry ny ahoana moa fa de miandry izahay zao kosa nefa amin'ny fahalalako ny fomba fiasanay ato anivon'ny tiako Madagasikara sy ny solombavam-bahoaka izay fampiarahana ny fanapahan-kevitra rehetra de ny hoe rehefa tsy miova amin'ny akapobeny amin'ny rehetrarehetra io amin'ny ambongadiny dia mitoetra ny motion de censure efa ny eritreretiny apetraka fa rehefa ohatra ka mitovy satria raha ohatra kosa ka miala ny prime ministre miala ny gouvernement ray manontolo dia mitovy a tam'izay le hoe fitsipahapetokisana napetraka dia ay anaraka ny teninay nareo rehefa izay a dia sotomina iny fa de miandry indray zahay hoe anao ahoana na tsy misy atenaina araky ny teny namana faniry satria maninona tsy misy atenaina ry mpanaraka an'izao fandaran'izao efa iarahantsika malala ny fomba fanaon'izao fitondran'izao sy ny manodidina azy sy ny ekipany efa fantatsika ny toetsaina ny baiko sy ny fisainana fomba fisainana ny fomba fanao a nanomboka tamin'ny 2024 nitondran'ireo olon'ireo ny firenena de isy ve mazi tampoka eo du jour au lendemain ozy ny teny vazaha de iova ve ny zavatra rehetra zafady a tsy mihino izahay aloha fa dia eo ndray tsika mahita izy io tolakandro io ny am'izay hoe endriky zany gouvernemanta vaovao hono
fa dia zay ny mahakasika ny émotion de censure iny zay tiana ampahafantarina ny vahoaka fa tsy tongatonga ho azy akory na tsataotao fahatany na tsy apetrapetraka fahatany fa ny lalàna ny lalam-panondrenana no manome ny fahefana ny solom-bavambahoaka hanatanteraka izanika ka mino fa mba ho atsahatra reto mpamandalitra sy mpanipoditra akondro ny filoam-pirenena ireto ny fomba fitenenana hoe efa miazakazaka mihitsy rehefa hampandrosony efa nesorona le ministra tsy mahavota ao anatin'izao gouvernement zao hoe efa tena hoe efa le tena katraka sy tena vita n'le atateraka ny vinany filoam-pirenena reo mipetraka ao reo sisa dia nagaga nefa ngery solom-bavambahoaka namana sy ministra zay niazakazaka ny teny an'izay fa toatra ny andro vitsivitsy tsy ampiherinandro taoriny zay dia nanapa-kevitra ny filoam-pirenena fa hovana amin'ny apahany na hovana manontolo ny gouvernement ka zay mahalala menatra tsaro zay fomba fanao izay efa hita fa miaro be fahatany fotsiny ianareo hita mihitsy fa tsy ny tombotsoam-bahoaka ny tianareo arovana fa ny sezanareo sy ny tombotsoa anareo ka engany mba iovandray ny am'ty satria ary tsy hoany antso ataoko zao tsy ho an'ny filoam-pirenena irery ho anandre matobe ny tanàna natananarivo ihany ko hoe tsy fanananareo manokany ty tanàna natananarivo ty andre mato filoa tsy fanananareo manokany ty Madagasikara ty misy ny fomba tsy mety zay nataonareo ray am'zany ny tsy fanomezanareo le atao hoe tampokarama na valikasasara nreo conseil municipaux indrindrandrindra ny avatianivon'ny fanoherana na ireo zay tsy mitovy fomba fijery aminareo nefa mitsikera mitondra fanitsiana sy sosikevitra aminareo dia ho setrin' zany dia ny fanapahana ny karamany no nataonao ka dia mbola tsy tary zao andre matobe ny tanàna atsaro re atsaro mbola manam-potoana ianao ary mino fa araky nyteniko teo ihany ko te hivoaka amy grande porte ianao amy fotoana zay tsy tondrano tsony ty tanàna natananarivo ity mba tsy ho tara loatra mba tsy sanatrina ny anivon'ny fitsarana na ho any anivon'ny ACJ ho anareo zay mpitondra fanjakana ambony misy eto amy mpanatanteraka no ireglenany zany raha rehetra zany miverena amy lalan'ny fahamarinana dia meo azy ny valikatsemboa ny valikasasara ny zavatra efa zony toy ireo mpianatra ireo mpiasa mitaky na ny vatsim-pianara no an'ny mpianatra na ny karamany sy ny tambo-karama no an'ireo mpiasa tsy hitako mihitsy zay olana ao anatin'izany ihany ko efa nilaza ny tomporandraikitra asa moa izy raha mbola mihina fa tsy ho tafaverina tsony satria efa nanambara zareo anivon'ny MMM fa tsy andray anjara tsony am'izany gouvernement zay ho atsangany eo izany dia todika any aminareo tomponandraikitra indrindra ianao andre matofilo aloavy ny volan'ireo orinasa zay nikojakoja sy nanamboatra lalany reny fa ianao ihany nilaza fa misy ny vola ao ka mba tsy ho fankalana na tsy fakazahona teo aminareo sy ny ministry ny asa vaventy ny aménagement territoire tam'izany fotoana teo aloha moa fa ministry ny aménagement territoire fotsiny izy teo aloha fa efa nisarahanareo zany ministera sy départementa roa izany dia mba tsy ho izay no antony fa raha ny feorenay matsy de toy ny hoe efa tsy de azoazonareo tsony lay ministra nefa dia piray vovonana aminareo ihany anisan'ny antony tsy nandoavanareo ny volan'ireo orinasa izay na natotosa na vita ny fikojakojana izalana zao fa mijaly le olona mijaly ny fianakaviany mijaly ny mpiasany efa enjehan'ny banky izy enjehan'ny rehetrarehetra izy nitrosa efa misy miavovona ary tonga hatramin'ny tsy fahasalamana izany tsy fahazahony ny volan'zany ka dia miteny amy teny tsotra eto mbola malefaka amy teny eto hoe alamino zay tokony ho alamina andre matofilo alamino zay tokony ho alamina andre matobe ny tanàna natananarivo mba tsy ho tara loatra satria efa tsy misy zavatra ho vita itsony ao anatiny zany atao hoe eritaona stapana eo samy hitondranareo izany na roa taona eo raha be indrindra dia ny anamaivanana sisa ny fiainany voaka mba tsy sanatry ho faty arary tsy anana moyen hitsabona tena mandra-patonga ny fifidianana manaraka ka isiny ny fandimbiasa-pahefana zay tena tsy misy lonilony tsy misy kakay ary ararotanay ny iteny an'izay zay no hitakinay le concertation nationale zay isorana ny ao anivon'ny fiamma nanasanay teny am'le pavé tamin'ny andro inomaly satria efa miamaro ny atao hoe vondrona miamaro ny atoko politika izay efa resy lahatra
ary mino fa amin'ny apahany any ko de efa maro ny anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo atoko manohana ny fitondram-panjakana izay resy lahatra amin'ny antokony anatanterahana izany concertation nationale andiniana indray mandeha indray ny lalam-pifidianana amin'ny akapobeny ny senia ny firafitry zany seni zany ny firafitry ny ACC dia isy ny fandimbiasam-pahefana ary araky ny teneniko hoe tsy misy alahelo tsy misy kakay tsy misy lolony dia afahantsika rehetra miroso any am'izany teny hoe fampantroana ny firenena izany zay namana faniry mahakasika ny motion de censure mahakasika ny resaka gouvernemanta zay itsangana araky ny teniko teo ho hitanay io any ny position raisiny tiako Madagasikara rehefa tena voakeo izany atao hoe gouvernemanta vaovao ve gouvernemanta fanetse mandavaka fotsiny fanetsetombaka fotsiny ozy ianao zay nitota ihany ve navadibadika ka tokony mandray andraikitra ianao ary tokony anana fahasahina ianao andre matofilo ianao mihitsy isan'ny tompony andraikitra 100 tsy ny fitondrana tsy ny prime ministre fa ianao andre matofilo no tena hoe tompony lakle ny amin'ny hoe atomombana na ny fifidianana zay ho karakaraina eo ny tsisinny atao hoe fipoahana sanatry fipoahana ara-sosialy ny trany fieritriretana ny rany zavatra rehetra zany ny fitsinjovana lavitra de mba tsisin'ny korota reto amin'ny firenena any ampelantananao andre matofilo atsahary ny fianona ireny le mpamandalitra raha nisy an'zany za tena teneniko mahitsy eto le rangah mbola miaro lavitra nyty resaka téléphérique ty le mbola miaro an'le tana masoandro tena tsy amy fotoana anyzany zavatra rehetra zany tsy amy fotoana nytsony izany ary tsy misy zavatra ho vita itsony eto raha mahakasika zany téléphérique sy tana masoandro any ny tokony ho atao de izao sosikevitra nomenanao andre matofilo ny anamaivanana ny fahantrano ho iateo ny mba hatratrara ny vahoaka malagasy maro anisa izany fotoana fifidianana mba isafidianandray zay olona iriny ary hitan'ny fahavita hitondra ny firenena sy tatana ny fiainany ho an'ny 5 taona manaraka manomboka amin'ny taona 3 sy 2 zay namana faniry eny ary alohan'ny tena hifaranantsika deputé fetra dia amaky ny soratsoratra zay voarahintsika zany isika zay afavomany namana technicienne dia Isaka RKZ bonjour faniry Sirina de miarabanao ihany ko monsieur Jacques zay ampanaraka ny fanarantsika Suzanne Torpa dia akory lahaly andre tsara be lahaly de irazaka ny Rina Liva mankasitraka anareo de misaotra torako zany ihany ko ianao zany Charlie Rajaobel coucou bonjour Charlie Rajaobel Marseille ty mankasitraka nareo mapita vaovao dia coucou ho atsika ny Marseille zany ya Roger Guy Ragoud Narson dia faly miarabanao faniry aty ny mandray anjara rehetra sy ny télé iny zany tel nisy ny téléphone nisy ninna rehetra iny zany rehetra sy ny téléphone nisy ninna rehetra io fitondrany io efa 16 + 3 = 18 iny mihitsy le tsy hainy teneniny sy le hoe omby vosotra afaka mahabevoka omby vavy be ronono fa tsy romano manamboatra soratra kely ihany tsika fa somary sahirana kely mamaky azy de lasa misy fahatarany isoa gasy rafsa de miaraba atsika rehetra kokoa izy avaty à Paris de miaraba soa gasy itovy razaka tena vao nitondra ny TGV de nando alika amin'ny tany vaoaka malagasy satria tany no nanaovana atsika betsaka satria tany io izy no nanovana atsika betsaka ny namoy fo am'izao fitondrana TGV mirediredy izao mbamboarina tsara le firindran'le soratra fa sahirana ihany tsika député fetra eny ary tovy razaka ny namarana azy de manao kokoa ny tovy razaka manao kokoa an'le ranabavy aokady vato misy marobe manko mpanaraka atsika député fetra de anaovantsika kokoa sambava zao mihaino atsika rehefa aveo atoko misy mangataka kokoa mialatsiny namana faniry mangataka kopakopa tanana ny any alarobia ambony loha izay nisan'ny tononoko teo nitovy amina cadramamy mahakasika ny olana ny anivon'ny fokontany ka dia kopakopa tanana ho anareo namana rehetra ny alarobia ambony loha any eny ary tonga de faranatsika zany député fetra ary maranako ny anjara fiakarako teto am'izao plateau zao namana faniry sy mpiaino ajaina dia mitodika amin'andre matofilo ihany manao hoe jereo ny ataon'ny hafa de jereo ny fomba fitantanana any amin'ny fireneka fa tsy resaka akory firenena européanina fa firenena afrikanina ny tiako resahany eto raha ny fanadiadinana ataon'ny manam-pahaizana dia raha izao fiainana iainantsika am'izao fotoana zao io
oarina amin'ny firenena ray roanda zay nasainy tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena taona vitsy lasa zay namana fanitry piainy dia afaka fitopolo taona isika hono vo ilahatra sy ho tonga am'izao avo na niveau misy ny fiainana any roanda zao tsy asiako commentaire iny njara ny filoam-pirenena no jery satria anisan'ny olona nasaina iny tam'zany fankalazana ny fetim-pirenena teto amintsika zany ny any Côte d'Ivoire am'izao fotoana zao noho ny zava-misy de efa mitsinjo lavitra mieritreritra hoe fomba ahoana ny iatrehana satria tsy maintsy isy fiatraikany ny zavatra rehetra teto amin'ny tranga teto ambonin'ny tany noho izay le resaka hoe fanatotoloana ny resaka toe-karena sy ny ana amin'ny fiainana amin'ny akapobeny zay ny zava-nisy dia nisy ny covid ary io mbola tsy tapitra io fa efa lasa tandravadikoditra efa fiainantsika io amin'ny akapobeny fa miova ny endriny fotsiny misy ny ady any Ukraine sy ny entre amin'ny Russie sy ny ukrainien dia mety isy efatraikany zany amin'ny resaka fiakarany vidin'ny solika ny famatsinany reny mety tsy de makasika atsika mivantana moa izany fa mety isy ihany koa satria na resaka varim-bazaha mpamokatra izany zany fireneny zany tsika moa so ihany fa variny atsika fa dia raha mieritreritra ny any Côte d'Ivoire fa ny PPN de netretiny ho subventionnena reto zany ny tena ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro zay zany no ezahana hoe anampy ny fanjakana mba tsy hiakatra be ny vidiny zany kojakoja sy ny sakafo ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro aiza ho aizy tsika andriamatoa filohan'ny Madagasikara any am'zany eritreritra mba hitsinjovana ny fiainana vahoaka malagasy zany fa tsy tiako fizarazarana zavatra lava ohatry ny raha nandalo ny ainga teny anala mahitsy ateo olona tsy olona sahirana eo atsonjombe ao amin'ny sehatra maintso fa samy teninay rakotra olona le olona ho tsy pazipazana fotsim-barindray ireo le olona sanatria atao ohatry ny biby fiompondray ireo akoatra ny fanodikodinana za mifanampiana efa nyresahako teo ka nanamafisako ny teniko ny angatahako ny commissaire sy ny chef district tena hoe tsy jery tavan'olona na iza piaro azy de voniny izay jory araka aminareo anatratra sy jery hoe iza ny tompona ndraiky tam'izany fanodikodinana fanampiana sy ny vahoaka efa sahiran'izao mbola ararotina toy izany ihany dia ny farany dia misy fahendrena vahiny ty vakiko amintsika namaneto hoe zao ny voalaza hoe raha ny fitahanao indray mandeha aho dia diso ianao averiko raha ny fitahanao indray mandeha de diso ianao fa raha mbola voafitaka ao fanondrony aho de izaho mihitsy no vendrana azonareo ny tiako tenenina tiako ambara fa zao no maranako azy hoe manana finoana sy fanantenana ny amin'ny mbola ivoatsika am'izao faoriana sy fahantrana izao zany nefa dia mitakezaka ka samy miezaka hiala am'izany fahasairanany zany ary mampahery atsika satria nampidiriny zao fitondram-panjakana zao tamkizo isika voafitakytsika tamin'ny zavatra maro tena zavatra maro tao anatin'izay taona vitsivitsy maromaro nitondrany n'Andriamatofoloha ankehitriny eny hatramin'ny tondrany tam'izany andro ny teteza mita izany ka dia potika ny fiainatsika potika ny fihavanana simba ny fiarahamonina satria misy ny fanolanana zanaka zafikely olona akaiky ary eto koa zany de mbola itodiako amin'ny ministry ny fitsarana sy ministry ny mponina ary ny fiahina ara-tsosialy ny amin'ny hoe tokony isy fanamafisana ny sazy fa tena maharikoriko tena fa nivadika saim-biby le malagasy anisany tompona andraikitra am'zany fitondrana misy am'izao fotoana satria ny anton'izany dia atao le fahantrany posy fahantrana arabola fa eo ihany koa tonga nanaraka azy le fahantrana ara-tsaina ka dia zay no namaranako ny anjara fandraisako anjara teto amin'ity plateau ny miara-manonjy androany ity makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino dia voniny izahay iteny hitondra ny etaetanareo vahoaka ary ilazany tsy mety hatrany raha mbola mahita zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity ka tsy makany amin'ny lalany ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy maro anisaka dia zay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka toboky lahy sy toboky vavy eny ary de makasitraka ny député fetra isika ny ara-dalana tamintsika teo isorina ko député Rabekijana ny namantsika Moutarson ary rina Rabe Mananjara sy ireo technician ny tenako mbola manome fotoana ho atsika raha alina ao anatin'ny fandarina zany malaza iresahantsika ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena amin'ity androany ity zany ary dia mbola manome fotoana ihany koa rapitso ao anatin'ny miara-manonja solombavamboaka sy vahiny hafandray ny ara-dalana amintsika ao anaty loha hevitra sy adevitra maro samihafa
mialatsiny ny hitondrantsika azy angamba de hoe ny fametrahantsika an'ireo vahiny zay avy any amin'ny faritra dia isany ko zany vahiny zay ezahantsika ny andray azy avy any amin'ny faritra zay hiaraka amintsika eto hatramin'ny faran'ny herinandro efa ampiomanana sahady atsika zany satria dia misy namana avy any amin'ny faritra tonga eto dia horaisitsika izy ireo mba hitantara ny zava-misy any amin'ny any zay fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa vetivety ho atsika rehetra indray tompolasy tompovavy